Safidiko nolalaoviny Lalaina, i Angeline, Mampitsony, Oscar, niaraka tamin'ny Odilon, Simon ary Joro. Teo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Solo ohatra misy zazavavy manakana antsika aloha izany mijanona aloha dia antanio izy Manahoana ianao mademoiselle? Salama tsara tompoko. Ho any Antananarivo ka asana mba afaka hitondranareo? Ahoana izay raha miseho entsika ve izy? Sef mivadika aty amiko aty aloha vetivety. Mandeha mivadika aty ambadika ary ianao e? Eny ary. Fa andeha ho aiza hoe ianao teo mademoiselle? Ho any Antananarivo tompoko. Ireny ihany ve nefa no entanao entinao? Ie. Dia ohatrina ary zany fre andehananao avy eto e? Ray alina ariary. Ay, ahoana se ampiakarao avy ao afara ao izy Sola? Avy ary midira avy ato ianao mademoiselle? Misaotra tompoko. Tena misaotra indrindra anareo ka. Raha tsy nisy anareo dia tena tara angambana. Fa misy dia mainka ao alehanao angany andrenivohitra sa? Eny tompoko, nanafatra maika ny reniko fa misy asa hitanao anao hony any, dia izany no tsy maintsy hiakarako aingana. Raha mipintsy maraina amin'ny valo mantsy no voalazany fa fotoana. Ay, tsara ihany moa ny mifankafantatra. Mandrava no anarako, izy kosa Solo. Ie, dia faly mahafantatra anareo zany a. Za kosa Rozy no anarako. Mba nanao fialan-tsasatra kely tany ambanivohitra tany dia zao hiakatra izao. Fa aiza ho aiza ty zany misy anareo? Hitanao eny amin'ilay tanàna atao hoe Sahatorendrika no misy ny dadatoko. Le nanaovako vakansy io. Fa izay kosa mipetraka any an-drenivohitra, izany hoe anadahany reniko io dadatoko nipetrahako taty io. Ay, fa tonga maraina kosa nareo zany amin'ny fitola sasany le zao e? Tamin'ny 4 maraina izay ny alatany. Mademoiselle, tsy mba matahotra amin'izany ve nareo e? Ny tany nefa ty tsy milamina. Maromaro ihany izay ny erany alatany sady betsaka koa ny olona niaraka taminay satria mony tsena ato laka hony. Tsena tokoa angamba fa tena maro be ny olona eny an-dalana. Ie, tena tsena laka mihitsy androany ka. Raha tsy miakatra any ambony zany izay mandalo eto amin'ity tanàna ny laka ity dia tsy hahafantatra mihitsy hoe tanàna lehibe izy ity ry mandrava. Zany mihitsy ka. Mbola isy fotoana ihany akaratsika any manaraka fa zao moa aloha mbola maika tsika. Fa ahoana mademoiselle? Eny tompoko. Ianao ve zany tsy mba natahotra nahitanay lahy tato anaty fiara e? Inona moa tompoko ny tokony atahorako amin'izany? Samy malagasy anie tsika ka sa ve mpangalatra olona nareo? Mety hangalatra ihany indraindray raha sendra olona toa anao Laingana zany e. Tsy manao an'izany tsika. Sika zany mbola nentsy andreniko. Fa tena marina tokoa ve anefa izany? Ny hoe marina aloha marina ary misy saingy ny fanontaniana mipelaka dia ny hoe iza ary aiza ny tena atotoa amikotra. Ka izany mantsy anie. Ohatra ny dereo ampombola hafa nirakiraka ihany tokoa anie ny tratra sy ny giadra e. Fa ny mpaniraka tsy hita mihitsy. Raha mbola tany an-dalam-pandrosoana ataontsika izao aloha dia mbola sarotra izany. Za kosa aloha dia nentin'ny saiko madio dia nanakana anareo tsy dia nisy tahotra na dia kely akory tato amiko. Le dadatoko no somary niteny ara vao nahita nanakana anareo. Fa avady tsy andresaka e. Mbola lavitra ihany ny Antananarivo iny ka tsara mifankalala aloha tsika. Fa manao inona moa zany ianao zao mademoiselle? Navita fianarana gestion tompoko. Marina kokoa angamba dia teo amin'ny diplôma licence no nijanona. Maty ny raiko ary tsy afaka nanao ny fianarako intsony satria voatery nampiny reniko. Dia izay asa hiteny aloha no atao e. Matetika nefa dia mitaky fahaizana asa farafahakeliny 5 taona daholo ireny asa ireny. Dia izao
Asindray zao izay expérience tadiavina amin'izao asa hitandreniko izao na 2 années na 3 na 4 années d'expérience tena makaleo mihitsy Izany tokoa anie ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena tsy misy avenira mihitsy ny tanora ankehitriny raha izao toetra raha iainan'ny firenentsika izao. Angamba dia afaka 10 taona any aoriana any vao izy izany. Tena marina mihitsy ary tsy afeniko aminareo fa misy amin'ireo niara-nianatra tamiko manana an'izany diplôma izany no lasa mivarotra fripy, manao chauffeur-na bus. Ny mampalahelo aza moa dia lasa mamoy fo dia manao tsy fanao moa ny olona manana orinasa koa tsy dia sa manan-karama loatra an'ireny olona be diplôma ireny fa matahotra ny tsy alony karamany. Aleo mangina izay ny any tena najako ny asako satria tsy laitra ny very asa amin'izao andro sarotra izao Ary ianao ohatra ny tsy miteny mihitsy raha misesa aminao ary tsy marina ve izany teniko izany? Tonga eto Ambohimanjaka aloha tsika. Aleo le tsy risolo ajany elo ny fiara dia aleo sakafo maraina ato amin'ity hotely tsika. Nareo roalahy ihany angamba tompoko fa za efa nihinana maraina tany an-trano. Sakafo tamin'ny 4 ve mademoiselle? Andao fa tsy tokony salasala izany mihitsy ianao. Mazotoa marina Tsy mety re izany mademoiselle, andao fa inona ary ty? Tena menatra marina. Olona tsotra sady mangorakolona neny lehibeko iny rehefa miaraka aminy any dia tsy tiany ny maneho fisalasalana toy izao ataonao izao. Ndao indray ariko. Efa ny commande sur place fa ny anareo menadany tsy haiko. Ataovy varanana ny ara mbola misy dia asiana kafe noir. Ny akosa kia ataovy dité Tsy mety izany fa asio vary amin'ny anana anankiray ihany koa ny azy. Izay vao asiana dité raha ohatra isotro izy. Tsy mety misalasala mademoiselle fa tapaka ho ala resaka antsika teo dia mbola tsy hainao izany izao izay asana farananao izao. Ie, mbola tsy fantatro mihitsy. Marina tsy misy azokanina ny teninareo teo tena hita hoe sirana tokoa ny tanora. Izay asa hita aza ohatra ny sakafo ary masaka daholo amin'izay mbola miampy fandrahoana aza matetika. Tsy mahagaga raha mivoana amin'ny zavatra hafa izy ireo. Sendra nandalo tany Toliara sy Tamatavy aho nandritra ny fotoana nanaovako stage. Fa izany mahita ny ankizivavy kely izany anie tompo ka mampalahelo lasa manao fivarotantena mamonjy an'ireny boaty ireny daholo. Ny any Toamasina aza moa dia efa nangatahan'ireo sojabe horavana mihitsy ilay trano fandizana atao hoe jiro mena izay. Satria dia zaza tsy ampy taona aza dia mahazo miditra ao daholo. Rehefa tonga ny misasakalina any alohan'izay dia efa saika lasan'ireo vazana ny olona manambola miditra ny chambre daholo ny ankizivavy kely. Tena mampalahelo tokoa izany. Ao aloha mazotoa inona izany ny vahaolana amin'izany raha ohatra ka hoe izay izany zavatra hitanareo? Tsy hitako aloha tsy vitan'izany ihany Fa ahoana mademoiselle? Ka ireo ankizivavy kely tsy matahotra ny ray aman-dreniny anie ireo mamonjy boaty ireo fa betsaka koa anie ireo vehivavy efa manambady no manao an'izany Izy tsy milahatra eny amoron-dalana fotsiny no mahasamy hafa azy amin'ilay voalazako tetsy aloha ireo. Izany Efa misy amin'ireny hotely lehibe ireny manana contact an'ireo vehivavy ireo. Raha vao misy vahiny tonga ao aminy na io vazaha na afrikanina na malagasy azy ka mitady vehivavy dia ireo no antson'ilay tompon'ny hotely. Mandeha taxi izy ireo ary toy ireny olona mba mandeha mivoaka miasa ireny dia mamonjy an'ilay hotely. Vao tonga ao izy dia mifanaraka amin'ilay tompon'ny hotely dia mamonjy an'izay olona mila azy ao amin'ny chambre. Tonga ny amin'ny 12 na amin'ny 9 dia mody izy ireo. Marina ve izany mademoiselle? Manandramana ianao ramose rehefa tonga any dia ho hitanao ny ankamaroan'ireo hotely lehibe ireo manao an'izany daholo. Grave indray izany marina. Hitako hoe tsy mino ianao nefa marina izany. Ary milaza aminao fa raha tsy mitandrina isika dia vola lanina amin'ny tsy misy dikany vola tosaka edina amin'ny aretina sida sy ny hafa ireny Tsy mahataitra ny olona izany. Aleo hono manty raha-pitsy toy izay maty anioko. Mampataritra marina izany solo ahoana sy amin'izany? Ka izaho rery ve moa vita inona amin'izany fa dia samy manao izay hanavotan'ny ainy? Andao ary alohana anka amin'izay tsika efa lanjato ihany koa ny sakafo. Mijereva zavatra antsika hoanina eny an-dalana nareo mianadahy dia andao ndefa izany dolo vola
Misaotra betsaka tompoko fa tena voky Tsy misy tokony isaoranao zany. Aleo mitondra rano le tsirosola. Dia asio ireo kakaplizon ireo Dia mba afaka mitondra amin'ireto kakireto ve tsika Tsy manindry zany ka. Dia asio voasary koa raha ohatra hoe mamy le voasary. Ao indray aloha andraisako ny familiana solo afaka mangataka fijanona ianao mademoiselle raha ohatra misy lana zany eny an-dalana Eny tompoko. Fa raha tsy mahadiso nareo ve avy any Ambosy zay ka hiakatra hamonjy fivoriana zay dia izao no miakaranay aty izao. Fa ramose ve miasa amin'inona? Miasa teny zay fa anisan'ireo eritreretiny antokony ho arotsaka ho mpifaninana amin'ny fifidianana sénateur izy dia izay no dianay. Mpanao politika izany nareo? Izay indrindra. Dia mivavaka ho anareo tompoko tafita soa amin'ny tanjona. Misaotra mademoiselle. Mbola fitiasana ihany moa fa mbola tsy raikitra loatra eto Fa raha zao fahitako ny fahatsoranao zao kosa aloha everiko fa rariny raha hilatsaka ianao. Betsaka ane ny olona ramoseny mamboly toetra rehefa te hilatsaka saingy rehefa lany izy toa ohatrany tsy fantany akory ianaoko. Mety ohatran'izany koa zany aho Za kosa aloha tsy miteny hoe ianao ka izany kosa ny teninao teoko. Sahoana le tsirisolo sa diso no farisako azy? Aza mampandainga Ohatrany tsy hitako izay vitra omeko Fa na izany aza atao tohatra fiakarana fotsiny kosa ny olona matoa izy mifidy anao dia sady fitiavany anao izay no mety mihevitra izy fa azo nitarainana amin'izay mankarary azy ianao. Marina zany. Mba misangy anao fotsiny aho fa hita hoe mandinika ny fiainan'izy eo ianao sao mba ianao kosa ary no tokony hirotsaka fa tsy tokony ho za mihitsy. Mampalahelo ane ramose ny mahita ny olona any an-tanànana izany ny ady tany etsy an-daniny ny tsy fandriam-pahalemana ny fanararaotam-pahefana taon'ny sasany. Ny olona any aminay aza zao dia tena velo taraina mihitsy amin'ireo ataon'ny mpiasam-panjakana sasantsasany. Ohatra omeko anareo fotsiny ny fanamboarana kara-panondro. Fa maninona ny fanamboarana karatra? Mananjoana na karatra daholo ane rehefa malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tena marina zay nefa raha araka ny fitarainana henoko tany ambanivohitra dia sady efa hakana vola ny olona ny mbola averimberina. Eritreretinao anefa fa matetika dia amin'ny andro tsena ihany ny tonga eny amin'ireny vohatra ny komuna ireo mpiasam-panjakana fa saika mody eny andrenivohitra daholo. Tonga ny olona mitondra ny sary tapaka dia sady mahazo trerona indraindray no hakana vola araka nefa voalazako teo aloha dia lazaina fa miverina amin'ny herinandro. Rehefa tonga indray anefa ilay olona amin'ny heriny dia lazaina fa mbola tsy vita sonia indray hono na lazaina mihitsy aza fa tsy ao atoerana ny lehiben'ny distrika anao ny sonia dia izany foana. Ray volana na mahery vao vita ilay karatra anankiray. Tsy rariny kosa zany Ka tsy mba mitaraina amin'ny ben'ny tanàna angany olona mitaraina fa lazainy fa tsy asany izany ary raha vao mianatra mitaraina koa dia tsy azonao ilay karatra. Tena fanararaotam-pahefana kosa izany. Aza mba tatsaho na mavomavo lamba fa tsy asian'ny olona lanjany ianao. Asa miteny an'izany ianao mademoiselle. Milaza aminao fa raha tsy misy an'ireny tatsaha mavo lamba ireny tsika tsy misy sakafo hohanina mihitsy. Ny tsy ampy fotsiny angamba dia ny sehatra mety hoe ahafahan'izy ireny maneho ny heviny sy ny tarainany. Nefa minoahy ianareo fa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy mbola isy amin'ireny lazaina fa mavolamba ireny mba hahazo toerana na fahefana hanampianandreo mavolamba namandreo. Engane ramose, mivavaka mba izy tokoa izany. Mampalahelo loatra izy ireo. Sady efa vanim-potoana ny andro mazava sy fifoazana amin'ny torimaso koa izao ka tsy tokony voarebireby amin'ny zavatra kely sy dia mitondra makaizy. Mila mandinika tsara na ilay olona miresaka aminao, ny fihetsy, ny fampanantenany meny anao, ny rehetrarehetra Tena mila olona tsotra azo nitarainana tokoa aloha ny vahoaka raha tsy izany dia izao zava-misy izao ihany no amin'ny ho avintsika. Vola kakafotra hono ka ny omaly tsy miova. Ary tena nianatra marina ianao mademoiselle Ka na nianatra aza moa tompoko rehefa tsy mahita asa dia izao Eny azakio fa mbola ho avy maraina izay verina fa feno famiratana ho anao. Mama, dia serveuse ve no asa asainao ataoko
so mba tsy mety kosa ary. Zao Rozy tsy misy asa ratsy izany mihitsiny fa ianao no mitondra azy na tsara na ratsy. Na izany aza ve dia ka io no hitako nefa toa tsy mampazoto anao indray. Tsy misy asa ratsy izany ho mantsy andry. Rehefa misy hohanina kely aloha dia izay asa mba mingetsangetsana izany amin'izao fotoana izao fa rehefa misy hohanina dia izay aloha. Eny ary fa aiza aloha ilay izy? Etsy Analakely eo amin'ilay hotely lehibe atao hoe Letisia. Mama, hotely ngetroka anie io e. Ka inona no mahataitra andry amin'izany Tsy izany asa ve ny tsara? Sa ireny hotely mafiady tsy mahavoaloka rama ireny indray no tadiavindry? Sady izao tsara ihany koa nefa tarandry fa namako be ilay madama Nicole tompon'io hotely io. Dia ohatrina hono ny karama? Vonjeo aloha ny fotoana omeny Andry Rapitsy dia Andry mahita azy. Fa izao dia efa mampitandrina ary Rozy tandremo ny fety sy ny fitondran-tena sa ho anala-baraka ihaniko. Za ve zazakely? Ary ohatran'ny tsy falindry izany ajanony ihany rehefa tsy mazoto dia mitadiava asa hafa fa tsy zakako intsony sika telo mianaka. Sady miantoka sakafo ny fofa-trano, ny saram-pianaran-dry Alvina. Tena tsy napoziko izany teninao izany ry mama. Ka ianao tsy inona mafiloka? Tsy mba ohatran'ireny zanak'olona rehetra reny. Ilozako ary aloha ianao fa andeha hamonjy ny efitrano arono ary mama fa amivina hoe Alvina vao tonga amin'ny alatsinainy hono ny tantinina ny manatitra azy. Tena tsy napoziko mihitsy izany asa ataoko izany marina. Dia hanao asana serveuse izany ry Rozy toa tsaroako sahady ireny resaka ny fanaovana tany anaty fiarakodia omaly ireny. Mba tsy napoziko indindra mandeha iny ny olana dia tsy nisy hafahanay miontsony satria na izana izy ireo samy tsy naka numerona telefonina. Tsy mandainga mihitsy ilay hoe solo fa tena tsotra lelehibeny dia isan'ireo zatovy manana diplôma mpiasa trano izany tendry Roziko. Tsy maninona ki izany ambony foana moral. Tsy kelikely hita ihany izay atao. Sady efa mankaleo koa ty sermona ny mamy isan'andro ity. Mananjanako aho izany. Raha teto mantsy izy izay dia efa nisangy sy namalifaly ohatry ny mbola ho ela be izany alatsinainy izany Mandroso dia mipetrapetrahanao mademoiselle sa madama moa? Mety daholo re izay antsoinao ahy tompoko. Ka inona hono ianao izay raha tsy mahadiso? Rozy no anarako tompoko. Ianao izany ilay hoe zanaky madame Lisy? Eny tompoko. Araky ny hafatra azoko tamin'ny madame Nicole tompony hotely dia tsy mila mandalo testa intsony ianao fa avy hatrany dia mizatra asy Zany ve tompoko? Everiko mademoiselle fa raha izao fahitako anao izao dia mendrika anao izany nefa asa na hainao tsara ny asa ataonao? Eny tompoko efa nilazaindreniko tamiko. Iny ary alohan'ny zavatra rehetra dia tsara ny afantaranao fa izany sefo ato amin'ity hotely Letisia ity. Dia faly mahafantatra anao izany tompoko. Za koa torako izany fa izao n'izy mademoiselle Rozy raha ny hafatra voaraiko sy ny fomba fiasato dia misy fotoana mijanona aty ampiasana arakarak'izay ilaina nefa koa afaka mody rehefa avy miasa alina. Maromaro ihany mantsy ianareo no miasa ato ka tsy dia misy asa mandreraka loatra Dia misaotra indrindra re tompoko. Matokisa ianao fa hiezaka arak'izay mba fahalalako Raha ny fahitako ny taratasy milaza ny mombamomba anao dia azoko lazaina fa ianao izany no tena miavaka indrindra na eo amin'ny toe-batana sy ny bika aman'endrika. Indrindra moa fa ny mari-pahaizana anananao. Nefa na izany aza dia mitovy asa sy mitovy karama amin'ireo izay miara-miasa amiko ny zavatra toy izao indrindra tompoko no hatsapako fa tovo mafy ihany izay nandalina raha samy mitovy ihany ny asa ataoko. Mety ho marina izany nefa mety ho diso ihany koa tsy maintsy hita amin'ny fomba fiasa eny ihany ny anatra sy ny tsy nianatra. Ary ny teniko aminao hoe tia-panombohana handraisanao ny asanao dia ataovy tsara ny asa ary maiza manome endrika sy fifaliana izay ampanaovina anao. Aza adino fa anisan'ireo hotely lehibe indrindra eto an-drenivohitra ity hotelitsika ity. Ary maro arak'izany ihany koa ireo olona ambony sy vahiny avy any ivelany mihaona eto izay manao fivoriana miara-misakafo ato ka tandremo dia tandremo tokoa ny fihetsika manoloana azy ireny
Ary tsarovo fa tsy voaozina hiasa trano foana ianao a, fa rehefa hainao sy voafehinao tsara ireo dia lasa ho mpitantana anaty tompona hôtely mihitsy ihany koa ianao. Ary amin'izay dia tsy ho mpiasa intsony ianao fa lasa mpampiasa indray. Tena mahafinaritra aza ny teninao izany tompoko. Madokisa ianao fa arahako atsakany sy andavany daholo izay voalazanao rehetra. Ary tsy hanome fahafahambarakany Madame Nicole amin'izao fandraisany azy zao a. Ka izao ary a, efa manomboka ny fianarana asandreo namana vaovao, ary misy 5 mantsy izy ireo no niraisiny. Ka andao atoroko anao ny efitra natokana ho anao. Ndao ary tompoko. Ohatra ny lasalasa sainy izany anie ianao Ramsesy sa lasa vinany amin'ilay zazavavy tany anaty fiara? Iza moa ilay anarany teo? I Rozy? Tsy izay zazavavy rehetra hitany maso Rosolo no nazesendra tafaraka amintsika dia alasa saina daholo fa ity fihaonana androany ity no tena mandreraka. Fa inona no mety tena olana e? Ka androany anie no afantarana na isika no mety ho kandidana tsy azady ino fa betsaka amin'ireo zanak'ampelezana avy any amintsika no sady manampahaizana no manambola, nefa ny fifandresen-davitra mangony fotsiny. Tsy misy atahorantsika izany. Ny vola ho ny taratasy, ny omby hena, ny tanimbary fotaka, fa ny ona rona, isika ro magnanona. Eny marina izany fa mila mitady hevitra ihany tsika sola. Izany eo ihany fa ahoana ny fahitanao reny resantsika ho maly tany anaty fiara reny? Hita hoe zazavavy nianatra izy ary tsy vitan'izany ihany fa mandinika ny zavatra hitany sy ireo zavatra nenany tany ambanivohitra tany. Akoatr'izany tovavy izy sady kolona no mitsikitsiky, mahatatsangy tena mety e. Dia inona ny tiseho lazaina amin'izany rehetra izany e? Tsara ho raisina namana izy ko. Ka na ny misy azy sy izay momba azy aza tsy fantatsika ka ahoana moa ny fomba andraisantsika azy ho namana Rosolo? Marina izany satria na isika aza na izy samy tsy nisy naka telefônina. Ajanony ihany izany resaka izany e. Izay etrena ny rapitra izao no eritreretina. Dia voaray asa soamantsara tao amin'ny hôtely Letisia ny tenako. 10 izahay no vehivavy ary 9 kosa ny lehilahy. Samy mahafinaritra daholo izy 7 mirahavavy fa Eliane sy Fleuris no nahasarika manokana. Saingy tsy dia asehoko loatra amin'ireo namanay sasany izany e. Mikasika ny asa kosa azo atao tsara. Ny tena tsy zakako dia rehefa miasa alina ka misy fivoriana na fionana politika. Matetika ireny olona ambony eto amin'ny fireneny ireny no mihaona. Tsy maintsy anisan'ireny mijanona foana miaraka amin'ny chef Rolf. Ny tena tsy tiako anefa dia ny fomban'ireo mpivory sasany mandrebireby sy manadala. Izany anefa ny nampitandremana hatrany am-boalohany dia ny fanajana ireo client ary ny tsy fanekenan'izay manadala. Inona ny dia zato mahavariana ary Mademoiselle Rose? Oay, chef marina. Mandinika ny décoration ataoko amin'ilay fivoriana rampitso. Ay ve izany fotsiny. Ity ary mombamomba ilay antoko politika ivory rapitso dia araho arak'ireo ny décorationnao, na ny lamba latabatra izany, ny fonontseza, indrindra fireo voninkazo apetraka eny amin'ny table d'honneur. Ka raha ity antoko ity anie tompoko no jerena dia ny couleur jaune sy vert ny tena asongadiny e. Ay, dia asiana orange kely satria hitanao ty. Ay, marina izany. Izy ary no tianao asaiko mijanona miaraka aminao manomana an'ireo zavatra ireo? Raha azo atao na ohatra mety dia aleo Eliane sy Fleuris. Sady zareo tsy niasa alina raha teo eno ary fa ilazako vetivety izy. Dia miasa alina ianareo 3 mirahavavy manao an'ireo. Ary izy 3 mirahalahy koa ampiarahako aminareo e. Fa mandehana aloha misakafo dia rehefa avy eo indray. Eny ary tompoko. Chef oa. Ahoana izay madame? Iza no nanao ny décoration tao ambany tao? I Rosy izy roavavy dia misy ekipa maromaro ihany koa niaraka taminy. Tsara izany e, ary tena tsara mihitsiny. Fa niasa alina nga i Rosy? Tena izay mihitsy.
Efa tamin'ny efatra tany hoany angery zareo vao navita ny décoration Dia efa lasa nody ve isa mbola ao? Ohatra ny efa miomakomana ivoaka izy madama. Ainganary vonjeo izy dia asevy manampy any ankizy aloha izy dia aleo izy aloha mijanona fa ohatrany tsy azoko mihitsy mantsy raha tsy eo izy amin'ity fivoriana lehibe androany ity. Aleo izy telo mirahavavy mijanona daholo ka tsy maninona raha mbola reraka ry zareo dia asevy matory kely aloha fa mifoha izy amin'ny 1 manampy ny ankizy manolotra sakafo. Voaray madama. Lazao izy fa mahazo roa an-tsesana hono zareo manomboka raha pitso Tsy misy miova ny toromarika antsika toy ny mahazatra ihany. Tsisy kiropadropaka dia mitandrina tsara. Nefa aza adino mihitsy ny tsikitsiky manoloana ireo client fa ireo kosa manampy ahy eny amin'ny table d'honneur. Eny sefo Arabaina aloha ianao Ramsea. Teny efa napoziko ane iny fa ianao no ohatrany tsy natoko teny. Misaotra anao Solo fa na eo aza mantsy ny fahavononana tsy azo atao ny matoko tena loatra. Dia aseho ireo mpanao gazety sy ireo mpitsambana manao congrès national zany ianareo androany. Amin'izay eny amin'ny la grande Laetitia mihitsy no atao ny fanolorana anareo. Hôtely 5 étoiles. Aza matahotra Ramsea fa vonina mihitsy aho amin'ny fakana ny sasy ny kamerà hoentitsika mody. Ka ahoana aloha ny fahitansehany zao posiko zao mety? Tsy misy okaniny zao Andasa aloha ty jaune kely ty no apetako eo amin'ny sisin'ny palitaonao. Zay. Ao zao monsieur le sénateur. Andao zay fa sotary. Adiseko koatra ny besakisangy Ary ny avy so mba tsy mendrika ny assistant. Na mendrika na tsy mendrika Solo efa niaraka sika hatramin'izay ka tokony tsy hifanary. Andao fa mety zao Ok. Manampy manara-maso izay zavatra ilaindray mpivory ianao Rose Eny tompoko. Ary tena betsaka izany mpivory izany sefo Tena betsaka mihitsy izy ireo. Zao ary dia antsona ireo kandidatsika ho amin'ny sénatorial isaky ny distrika ka izay voatonona aoka mba hitsangana. Tsy asiana tehaka fa any amin'ny farany vao miara mitehaka sika rehetra. Efa ho vita izany fivoriana izany Rose Tokony tsy miala lavitra intsony sika. Ary ino aza ato mahavariana anao sa reraka? Aleo mihitsy aloha isasa maso kely sefo Andiana ary anao sota raika Tena le olona nitondra avy any soaviny laka mihitsy nitako nitsangana teo iny. Tsy mandiso ahy mihitsy ny fijeriko Dia ahoana re zany Lozy ty marina. Ahoana raha hitany manolotra sakafo eo aminy Andriamanitro, tena tsy nampoziko. Ary tena mpanao politika marina izy fa tsy laingany sady zany izy candidat amin'ny fifidianana sénateur zany. Tena izy mihitsy io ka. Jereo fa le chauffeur no makasary io. Lozy ty marina. Inona re no ataoko mba tsy ho zano hanolotra sakafo eny? Fa manino ndry efa miandriandriana sefo fa misy inona? Nanino ndry no tomaliko kendrika vetivety teo? Andao fa tsy maninona ka. Ohatrany saika narary zany fotsiny ny lohako. Mety reraka angamby ndry. Andao fa taraiky ataoko manolotra sakafo fotsiny no anjarantsika dia mody rehefa avy fa ny ekipa hafa no mandrafa ny décoration sy manasa ny fitaovana avy nampiasaina. Tena tazana be mihitsy. Tsy maintsy mitady hevitra tsy hanolotra sakafo eny amin'izay ireo lazaina fa candidat daholo no eny aloha. Tena lozy ty marina. Raha hitany eto dia lazainy fa mpandainga. Ary tsy iny mihitsy izy fa marina daholo ireny voalazako tamin'ny zareo mikasika reny. Mody ilaza misefo fa tsy dia en forme loatra. Amin'izay dia mba iliana no saiko misolo ahy eny. Fa maninona ianao ty Rose Hono asefo. Maninona kay raha mba iliana aloha no asaina misolo miaraka aminao eny amin'ny table d'honneur fa ohatrany tsy dia salama loatra ako. Ay, andao fa tsy maninona izany. Andao ary dia aza adino fa tsy maintsy manara-maso izay tsy ampy ianao
Andao aingana Relianina. Ndao ary. Dia inona kiny fandaharam-potoanandria amin'ny farany herinandro? 2 andro be izao ne no tsy asany? Tsy dia manana fandaharam-potoana matipaika aloha raha izaho e. Ialvinina koa ity mbola tsy tonga dia ka mivoaka. Angamba kia maki boky ato an-trano no ataoko a. Fa hono a? Mihaino Andria. Ohatry ny nahita fihetsika hafahafa tamin-dria nikeo iny a. Fa nisy inona? Ndry ve moa kia nafenana an'izany a? Efa noraisiko solon-dravavy kia any anareo sy Fleuris. Fa hono? Nohy tsara ary fa ambarako amin'ireo tsy misy miafina. Dia ahoana? Fa aleo aloha dia hotsoriko amindry fa tsy nisy zavatra hafa mihitsy teo aminay a. Angaha izy sy laza mihitsy hoe mangidy ny mangahazo amidiny. Tsy maninona izay filazandry fa izay. Na telefona na adresy samy tsy nisy nak'izany izay. Fa ny hoe izy manao politika izay indray aloha dia fantatro satria nambarany tampoka. Ka inona moa izany matahorandry ka tsy hanatonan-dry azy? Tsy tiako e. Nefa dia milaza amindry fa mety ho chance ho andry ny olona iny a. Fa adino sahady ve ny fitsipiton-dratena ao am-piasana fa tsy mahazo miaraka amin'ny client? Sa ampidirindry amin'ny Claude tsy atonona? Inona ary tia mora miakatra ity? Raha isao pitoniana ny teniko dia dinio tsara. Aiza no alalan'ny ao am-piasana fa miaraka nareo? Anga moa sady dia voatery tsy maintsy hoe ao no ionany. Hotely maniry ohatry ny anana eto Antananarivo ity? Tsy mety aky izany a. Aza ampidirindry amin'izany a. Ny tsy fantatra fotsiny aloha dia ny hoe efa manambady ve izy? Izay koa mbola tsy fantatra tokoa. Ankoatr'izay rehetr'izay olona tsy hipetraka eto Antananarivo izy fa any Ambositra. Dia izany ao rary fo amin'izany eo. Izao Rozy a. Tsy hampiditra andry amin'ny kizo a. Aleo aloha hisaraka isika dia dinio tsara fo manapa-kevitra. Ny olana fotsiny dia tianareo tsy mifanome contact ity. Ao an-trano foana kia raha misy ilay Ndria. Mandehana mandefa hariva ny andro. Eny ary mandra-peo indray. Ndao aloha hividy izay sakafo hohanintsika raha-pitsy dia avy eo mankeny Analakely mijery ilay kiraro tadiavin-dry. Tena mafana be any ry mama izany andro izany e. Aleo rangavo dia ho eny Analakely aloha. Izay vao mijery ny loaka. Na nilanjana nineraka nyity tanàna ity koatra ny anahirana. Ndao ary raha izay no hitanao fa mety e. Solo ahoana Ramose? Tsy ilay zazavavy niaraka tamintsika avy any Ambositra be niaraka amina olona. Tena izy marina iny ry Mandrava. Ka ahoana ho arahantsika avy ato aoriana ve? Lefa somafimafy kely aloha mpiara e. Dia ajanona rehefa tonga alohany. Dia aleo hivoaka monjy azy. Eny ary tompoko. Iza koa ary izany fiara mitady andony izany? Fianareo ve Ramose tsy mijery samy tapon'inona amin'ny masonareo e? Miala tsiny re madama. Tsy andonanareo izay korita. Monsieur Mandrava, manahoana ianao? Tena miala tsiny mademoiselle. Nahitanao avy lavitra izay dia nanao izay mba fomba ahafahana mihaona aminao. Tsy maninona e. Fa iza moa ianao? Fa izy io Rozy a? Izy ireny no nitondra avy any Ambositra ry mama. Ay dia efa misy toy izany indray a. Vao tsy maina akory ny ravina ny hinanana dia efa ampitsiry indray. Fa inona koa ary tsy ataony mama? Ka hitako. Nisy resaka hafahafa indray izao tany anaty fiara tany dia izay no ifanenjehana eto Antananarivo eto. Ndao andefa mainky e. Mbola mamerina fialatsiny aminao re madama. Tsy marina izany ka. Fa nahita fotsiny izay dia mba mijanona. Tena menatra an'ity olona ity mihitsy marina. Inona re no ataoko e? Izao mama, andraso kely vetivety fa hiresaka aminy dia lasa sika avy eo. Ary malako fa lasa lany andro eto fotsiny. Tena miala tsiny re Ramose a. Izao e, aleo manaraka sika mihaona fa tsy mahamenatra ny oreniko mihitsy ny tabatabana ho eto. Ity ary ny carte de visite dia antsio ary efa malalaka ianao. Dia mbola mamerina fialatsiny a? Zaza ny tena miala tsiny aminao. Menatra be anao a. Izay fa veloma ary ianao e. Veloma ary e.
Tena oatra ny enjana be ilay olona miaraka amin'iny Ramose. Reniny ve iny? Angamba ndraiky fa tô miantso azy hoe mamy izy io. Mahasitrika tokoa zany raha olona solo. Aleo koa hijanona any raha izany. Izay fomba atrehantsika ny fifidianana aloha no atrehana tsara. Marina le zany nefa tandremo ro mandrava. Tsy afaka ilolorando siny sika. Zaho ny tena antonasa indray no voditreto. Ity mbola tsy fantatra na voromanga na vorondolo. Marina zany andao ary aloha nange. Rozy fa izandray moa iny olona iny. Tena tsy fahindraha mihitsy nareo reto ka tena mba marina. Zao kosa lory mama. Zazakely akory ka tsy andinika ny zavatra ataoko. Zazakely? Zany ihany. Aiza nefa zao nefa rano? Eny ary, tsy amaly anao tsony fa ny any mba iangaviako anao angamba dia oka mba tsy dia alaina baraka toy ireny eny an-dalana. Atao viany ary. Zaho moa no aninona. Ianao neno izaka ny ataonao e. Sa mbola tiana hiampindray alvinina? Misaotra fa ampy izay. Mbola veriko aminao farany Rozy fitiavany madame Nicole anao nandraisany anao hiasa ao ary tokony ho tsapanao fa tsy mitovy amin'ireo namanao mihitsy ny fomba hitondrany anao. Mba mieritrerety e. Soloa. Eny tompoko, mitady aingao anao ro mandrava. Izao letsy andao aloha tsika monjy eny amin'ny coprime iresaka ny fanatotana ny bulletin dia avy eo ateriny seny an-trano. Afaka mba mivoaka kosa eo aorian'izay Eny ary tompoko. Allô? Eny tompoko mandrava ihany menanao? Manahoana ianao monsieur Mandrava? Mademoiselle Rose ve zany? Izy indrindra tompoko. So mbola miasa ianao na? Tsika afaka menanao mihitsy aho. Tsy haiko re tompoko fa tena menatra be anao te hialatsiny aminao nefa fa aiza aloha ianao zao mba tsy miasa dia ato an-trano moa ndreniko lasa namonjy fety. Sabotsy moa androany ka afaka mivoaka ve ianao dia izaho koa ne mba te hiaona aminao ohatra ny nampalahelo be ahy ianao ko. Aleo ary amin'ny tolakandro dia eny amin'ny zaridaina ny commune miona. Tsy maninona fa tonga eny ary ahy fa amfiry. Aleo amin'ny 3 izay fa sotratra ny mamaketo indray fa efa ho avy ihany izy izay. Eny ary mandra-piona ianao. Manova ny programantsika ve tompoko sa? Tsy dia tokony hanovaka mbola amin'ny 3 ane ny fotoana le mademoiselle Rose ane ny asiteo solo Ay kosa. Nefa re tompoko aoka tsy anakorana ny asantsika ny olona iny. Aza matato sy dia ahoana zany izao? Andao aloha monjy an'ilay fotoana antsika dia misakafo any amin'ny hotely tsy ase dia ateriny seny Analakely avy eo dia sendray mafaka mihodina. Ndao ary tompoko. Manatony ity marina tsy midobodoboka be izany foko izany. Raha sanatria moa izany ka fantany fa miasa ao amin'ny hotely ny Voriny dia inona no tokony ataoko? Tsy fantany izany dia nefa io mipetraka io izy solo Tena tsara mihitsy ity Rose ity Ramose sady avo ny vaventy. Ny volony lava raha teo dia vao maika manome endrika tsara azy. Saingy raha miresaka fitiavana aminy izao ianao dia mety ho lazainy fa manararoatra azy. Raha izany tokoa moa izao no fiseho androany dia ahoanao isy? Dinio tsara aloha aza adiny fa tsy olon-tsotra akory ianao fa olona mpanao politika. Na zavatra kely tsy misy dikany dia mety efa ho avoaka ny zalahan-gazety na amin'ny radio dia inona no fiantraikan'izay? Tena tsy nananenako mihitsy aloha hatramin'izao nandray an'izay mpiara-miasa amiko solo. Matoky an'isy aho nefa matoky izah ihany koa se. Tonga isika. Tsy aleo ampidirina atao anaty fiara izy. Dia izaho mandeha. Eny ary. Dia ahoana izany fotoana tsy ase rehefa avy eo? Aleo avy dia any an-trano Manahoana mademoiselle? Manahoana ianao? Midira atao anaty fiara fa tsy dia tsara ny miresaka ety ivelany ety Ka ianao aiza?
mbola misy dia aleko fa aza mieritreritra ianao hoe mandra-pioana dia masotoa. Midira fa tsy misy tokony ataonanao mademoiselle. Manahoana ianao? Salama tsara. Miala tsiny re tompoko raha... Izao raha vao manonona tompoko foana ianao dia lasa misy elanelana be mitsika. Tsy maninona mihitsy izany. Azonao antsoina amin'ny anarako Eny ary, nefa tsy kelikely angamba fa tsy dia voatery ho izao Dia ahoana e? Tena miala tsiny aminao aloha fa tena tsy mety mihitsy iny nataoko iny. Tsy voateny be ve ianao izao tany an-trano tany? Efa tsy dia atao ataitra intsony toy ireny fa ny aneho an'izany fialan-tsiniko izany aminao no tena niantsoko anao. Eny ary, efa samy niala tsiny izany tsika ka aleo avalonany izany. Fa ny zavatra mba manitika tiao dia... Mikasika n'inona izay? Na nahoana ilay asa hitan'ny mamanao anao? Efa manao fizarana asa izao ka? Izany dia ahoana? Mety sy mifanaraka amin'ny maha-paizanao ihany Eny eo ihany aloha saingy... Saingy ahoana Rose? Izay aloha no hita dia atao Araka ireny resantsika teny ambony fiara ireny tsy misy asa ratsy izany. Ny fahaizanao manaja azy ihany no zava-dehibe. Inona no mahatonga azy hiteny toy izany? Sanatria ve dia fantany? Ary toa lasa nangina tampoka izany ianao? Tsy haiko fa ohatran'ny manana anjanako izany ako. Satria efa miteraka ve ianao Efa 12 taona izy. Any izy any tovolahy kely mafitripitrika izay. Ay ve? Nefa raha ny toe-batanao izao dia ohatran'ny mbola tsy miteraka mihitsy dia aiza izany izao io zanakao io no hoe manana azy ianao sa any amin'ny rainy? Lasa nalan'ilay rahavaviny mamako nanao vakansy dia pakany aminy izy dia rapitsony vao tonga. Izany anie ohatran'ny tsy hahalany andro mihitsiko. Ny tsy mazava amiko Rose dia maninona no hoe mipetraka ao amin'ny reninao ianareo mianaka? Lava be ny tantarako raha ho tantaraiko aminao ary tsy hafeniko aminao fa izany no tena antony mampasiaka ny mahamamiko toy ireny. Tena vao mainka tsy mazava amiko izany. Izaho tsy dia hitondra tombotsoa ho anao ny fitantarako an'izany. Ny azoko lazaina angamba dia heveriny reniko fa ditrako no nahatonga anana an'ilay zanako. Nefa izy eto amin'ity tany ity moa tompoko no ilaza fa manana ny fahalavirariana tanteraka. Marina aloha izany Manaiky ny atsoko raha ohatra ka izay no heverana azy. Nefa amin'ny maha olona dia mety mba hanana ny fahalemeko ihany koa. Dia isaky ny misy zavatra taratra amin'izay ataoko ve dia ilazana fa hiverina amin'izany toetra efa nahalavo azy izany Marina tokoa fa mety tsy hitondra tombotsoa ho any ny fahalalako izany raha toa ka tsy nifankafantatritsika. Matoa nefa ny ao natoa izao tsy Rose dia tokony ho afaka hifampizara ary... Mety lasa loloatra angamba ny fitantarako taminao. Nefa heveriko fa ho fiarovako tena dia ny meloa amin'izay mety ataonao amiko ny fitantarako anao an'izany. Tena tsy naposiko mihitsy izany tantaranao izany na dia mbola heveriko aza fa ho ampahany ihany aza. Mety mba ho afaka hiaona amin'ilay zanakao be aza izany rehefa tonga izy Tsy dia misy antony tsy hahafahanao miaona aminy. Saingy be fanontaniana sy adikadina be izay izy na dia mbola zaza 12 taona aza. Mahatsapa an'izao fomba fitsarany mama izao koa nefa izy ka tsy fantatro izay fomba heverany ny fampionako azy aminao Ary ohatrany mbola tsy voalazanao tamiko ny anarany Yalvin Johnson no anarany. Ohatrany ahatsirovako an'ilay tovolahy kely mpilalao filma malaza izany anarany izany. Safidiny raisiko nanome azy io anarany io. Satria mety izany ve no anarany rainy Tsy misy idirany amin'izany fa mba tiako fotsiny satria nanaraka tsara iny tantara iny koa. Ilay hoe lamorina pas de prix? Indrindra. Ary ianao mba nanahoana ny disy ny fivoriana nataonao? Efa vita tokoa ilay fivoriana ary manomana ny tetikady hatrena amin'ny fampielezan-kevitra sisa. Fa taiza nareo no nivory? Teny amin'ilay hotely lehibe antsoina hoe Grande Laetitia. Efa tamin'ny firy izay vao nirava. Tena alina. Tsara izany. Dia any Ambositra moa izany ianao izao no hilatsaka senatara? Raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tany nanomboka ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy nanampy anao. Saingy efa tia tsinonako. Ka naty aza anie ianao afaka manampy afoana Dia amin'ny fomba ahoana?
mbola hombarako aminao amin'ny manaraka. Fa ny zavatra tiako ambara aminao farany angamba dia isaky ny weekend ohatr'izao foana any vao mba afaka mivoaka, fa ny andavanandro dia miasa. Eny e, tsy manindry izany, fa afaka mitsinanao ny aho e, rehefa miravoreny ianao. Tsy tsy tiako satria mahafantatra tsara ny reniko ilay tompon'ny orinasa esako. Eny ary tsy manindry izany, efa midimy latsaka kely izao sao tokony ho ateriko amin'izay ianao. Angamba eny tsara lalana eo akaiky ny polisy any no apetraka ao dia mety ka. Andao ary aloha mba hiaraka hijery lasopy tsika, izay vao manatotra anao eny aho. Tsy maninona nena tsy misy an'izany azy, sao dia manahirana anao izany. Raha ohatra ka nanahirana azy izany dia tsy niteny izany taminao aho, fa andao fa tsy impiry mba hiaraka ohatr'izao tsika. Andao ary, fa na izany aza dia misotra betsaka tamina nanenkenao eo anao tamiko rery mandrava. Zava-dehibe tamiko ny nahafahako nizara taminao ny navezatra tato amiko. Tsy misy tsara mihoatra an'izany e. Ny fahafahatsikasena ny fampizara no tena zava-dehibe. Mahafinaritra ianao. Satria nahoana no ahafahanao miteny an'izany dia efa ho ampy itenenanao an'izany sady hoe fotoana ny aonantsika e. Mora hita ka, tsy voatery andro fotoana hely izany fahatsapana izany. Amiko dia ilay fotoana voalohany ionan'olon-droa ka ifampiresahana iny no ahafantarana ny toetrany, fiatsaram-belatsiny sisa manaraka. Tena manaiky anao aho Rosa. Eny ary, tsara raha mahatsapa an'izany amiko ianao fa izay antony aloha mbola tsy fantatra. Fa oviana aloha izany ianao nidina any am-bositra. Ohatrany somary mbola mijanona maritraritra eto aho satria mbola betsaka ny zavatra ho karakaraiky fa efa misy ekipa manao terrain ihany ka. Mivavaka ho anao mba ho tafita ianao. Rehefa tonga izany fotoana izany ka lany ianao dia mba jereo ihany ireo tantsaha mavilamby ireny e. Raha olona zatra ny aina tany ambanivohitra Rosa dia tsy hanadino azy ireny mihitsy. Ary eo no anekeko an'ilay teninao hoe misy ny olona mamboly toetra rehefa tia hazo izay tadiaviny. Na izany aza nefa dia tsy maintsy iseho ihany izany toetra mety tsara velatsy izany any afarany. Araka rehefa nambarako anao tany anaty fiara, haiko tsara izany fiainana eny ambanivohitra izany. Haiko ny fiainana tantsaha, zanaka mavilamba mantsy aho taloha e. Saingy mba niezaka na dia tsy lasa lavitra aza. Toa anao io ihany koa aho, ianao aza mbola manana diplôma ko. Manetry tena be loatra indray ianao izany a. Tsy mety izany fa manjary ararotiny ianao. Ka raha mba ireo olona tsy dia misy fijery eo moa no manararoatra tsy dia mampaninona ahy fa raha ny fanoatra amin'izay kosa tsy mety. Tonga sika eto no hinana lasopy tsika. Mety aminao eto? Rehefa hitanao fa tsara dia mety amiko koa. Ndao ary. Bonjour Rose. Manahoana ry? Nanahoana ny farany herinandro? Mino kosa fa nafinaritra? Amin'ny ampahany ihany. Fa ahoana koa izany? Mandreraka kia. Anga tsy tafahoana mihitsy nareo sy ilay olona sa nisy olana? Ny hoe tafahoana tokoa izahay ary tena tamin'ny fotoana tsy napoziko. Saingy hitandry ihany e, araka ireny efa voalazako tamindry ireny ny fomba nananako an'ilay zanako. Tsy mazava amiko aky izany a. Niaran-tsena aza sy mama dia kahitazany zareo a. Nijanona izy ary niresaka tamiko. Ahoana ho indry nitabatabany mama. Zany io? Tena nahatsiaro menatra azy mihitsy aky a. Dia ahoana nefa ozy izy? Izy indray aza nialatsiny tamiko. Gravy marina aky izany a. Dia aiza izy izany amin'izao? Nomeny ihany numéro-ny telefônina ny tamin'io izay nio dia niantso azy maly fa mba tsy tao an-trano mama. Dia nifanao fotoana izahay malitolakandro. Dia ahoana? Nilamina? Eny azo atao hoe nilamina. Izy koa moa azo lazaina hoe tsotra e, tsy dia sarotiny loatra. Dia ahoana izany ny tohiny? Ka inona moa ny tohiny andrasandry amiko e? Nentin'inona lasopy aho dia nisaraka izahay noho ny avy eo. Fa tsy misy resaka fitiavana ve izany teo aminareo e? Eliana, tsy mandangy amindry aho. Hatramin'ny nahafantarako azy ka hatramin'izay omaly izay dia mbola tsy nisy an'izany resaka fitiavana izany mihitsy teo aminay. Matahotra kia sao atandro fitery ronono eo ndry? Tsy mamaky aky izany a. Raha tolotry ny anjara ho ahy izy dia tonga ho azy eo ihany izany. Nefa ndry ve tsy mahatsiaro na mahatsapa ho latsa-pitiavana aminy? Tsy afeniko aloha fa vao niona tamin'ny voalohany tamin'ny zareo nitondra iny aho dia
nahatsapan'izany mahafinaritra ano miresaka aminy. Tsotra somary be vazivazy izay izy, fa ny olana amiko anie raha misy izany re Eliana dia ty asantsika ty Eny izay aloha nefa na izany aza angamo dia hijanona mandrakizay ato isika. Mbola manoro hevitra andry ihany azantsirana raha hitandry fa fahasoavana na anjarandry mihitsy ny hiaraka aminy. Hoy teo ihany akia. Malaky angenareo raha jeren'ity zavatra mandeha amin'ny tele ity Fa inona nefa izany sefo? Hitanareo tovolahy manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety io? Teny Mandravy io. Fa izy io? Anisan'ireo rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana senatera izy, ary malaza ho manam-bola sy tiany olona, ary tato amintsika anie no nanao fivoriana fanolorana azy ireo ny antokony. Asa natadidinareo eny? Tadidiko mihitsy. Tsy vao tamin'ny herinandro ve iny? Tena marina izany. Mba ataovy mafimafy kely hoe sefo. Fa inona no mahavariana anareo eo amin'ny tele eo Mijery io tovolahy io izay madama. Tovolahy rehetra mandeha amin'ny tele io ve dia mahavariana fa manaraiky ny asa nge izany Ka io anie ilay tovolahy natolotra ho kandida senatera tato amintsika iny ilay tamin'ny herinandro ve? Izy indrindra. Mba ataovy mafimafy kely ary nametraka fanontaniana tamiko nareo teny hoe matanjaka ny mpifaninana aminao, indrindra ny ara-bola sy ny ara-pitaovana. Aiza ianao amin'izany ary iza ny mpanohana anao? Dia tsotra ny valiny. Ny lafin'ny mpiara-miasa aloha dia efa betsaka reo namako avy anam-pitan-dranomasina no avy eto tsy ho ela hanao tombana ny hoentomanana sy ny terrain iasana ahafahana hiasa ny fampielezan-kevitra. Ny fitaovana kosa dia efa vonintsika na fiarakodia na fiaramanidina tahaka ny helikoptera na fiarakodia madinika mialatsindrina ohatra ny fahatsoana, fa ny tsy azo atao ambany zavatra dia ny olona, satria na eo aza ireo fitaovana sy voly ireo raha tsy mahay mifandray amin'ny olona ianao dia tavela. Indrindra zany ireo izay heverina fa ho madinika indrindra sy reny mavomavo lamba eny ambanivohitra ireny. Ireny mantsy amiko no voalohan-draharaha. Tena imandrava tokoa io. Maninona ary azany ohatra ny mitady ho fanina Eliana? Hoay, fa maninona ndry? Ohatra Rosy fa maninona ianao? Ohatra ny fanina? Eto hainga anaty amin'ny efitrano aty aloha izy akaina kely. Fa angaha dia nanao zavatra nandreraka be tany an-trano ndry? Tsy maninona ka, oka hipetraka kely fotsiny. Tsy mety izany. Eto izy ry Eliana, angala ronono kely ange izy ry sefo Eny ary madama. Ao aloha matory eto ambony fandriana eto ndry. Fa naninona vetivety teo re? Iny olona nanao valandresaka iny anie ilay olona Lainona tamin-dry omaly ve? Eny akia. Rosy dia inona akia no misakana ny tsy arahindry aminy? Sady hita hoe manam-bola, tsotra ary tena mety ho lany amin'io fifidianana io Izao aza asiana fisalasalan-tsony. Sarotra be izany re Eliana. Tsy mbola fantatro tsara kory momba azy rehetra dia ahoana koa ny arahako aminy? Tsy fantatro na efa manambady izy na tsy. Ka mila fantarina aingana izany. Fototra eo ndry marina Efa mba nanao ahoana ianao izay? Efa tsy dia maninona ka. Reraky ny nandehandeha omaly hono izy sefo Na izany aza mila mitandrina ihany tiary aloha ny ronono sotroe. Misaotra tompoko, dia nisahirana tamiko ery nareo. Tsy misy tokony hisaoranao izany, fa izay marary ange hono andrianiny. Dia izay ary aloha fa ilozako vetivety nareo roa Eny ary tsy ela izay dia tonga any sefo Dia ahoana ki? Inona no tokony atao? Tsy haiko. Mila manao dingana amin'izay isika. Sao tara. Izy koa ne mety mba miandry izay ho fihetsiky ndry Zaho aky voatsapaka fa ohatran'ny tia azy koa. Tena tia azy fa tsy ohatran'ny tia azy fotsiny izany Aza terena tsy tia izay tiany ny fo. Anenena indrina io amin'ny farany Dia raha hiaraka aminy ary
Tamin'ny feonanay farany teo aza dia nilaza izy fa azony atao ve hono ny tsena aty ampiasana. Inona ary izao no tsy nanekendriana izany? Ndry ty ohatra mitapoka. Dia aseho aminy izany fa mpiasa trano ato amin'ity hotely Leticia aty a. Ka angamo rehefa mpiasa trano dia tsy mahazo mity olona toa azy ireny. Izy olona ambony, manam-bola, manao politika ihany koa. Isaky ny mihetsika ny tongony na ny fiarany dia arahan'olona maso. Ny mpanao gazety miandry izay olona zainy. Na dia fihetsika kely fotsiny aza ane Reliana dia mety hanimba zavatra be eo aminy. Fa tsy diso kosa izy raha mity olona iray izay tiany. Tsy mandahany izany a. Fa ahoana indriny ahitan'izany amin'ireo mpanao gazety hivoaka isan'andro ka ilaza hoe le mpanefoefo sy olo malaza antsoina hoe mandrava. Kandida ho sénateur dia nitiana mitiza zavavy iray mpiasa trano amina hotely iray eto Andrenivohitra. Tena milaza amindria fa avy dia vitany aminy. Marina ihany aloha izay e. Ka tsy tiako ho zaho mihitsy no hanimba azy amin'izany tandrony izany. Ary aza adino Reliana fa ireo mpifaninana aminy dia tsy maintsy miandry izay fihetsika kely izay hanaratsiana sy hamitehana azy. Andraso aloha fa maneno izany telefonako izany. Tena izy ty. Akatony aingina aloha ny varavarana. Allo? Manahoana Rose? Salama tsara fa ianao no... Vao avy nanao mpalandresaka tamin'ireo mpanao gazety ahy teo. Ie, hitako iny. Dia ahoana mba fahitanao azy nety ve? Nety ka. Fa rehefa mihaona indray sika dia manoro hevitra anao indray aho fa tafita aloha no mikasika an'ireo madinika. Ka ilay resaka sy ilay torohevitra misy anie nivosika teo iny e? Tsara fa tohizo. Mino aho fa mbola mety isy torohevitra tsara atolotra ho ahy. Ny mba tiako ho fakafakainy izao dia mikasika an'ireo tanora miasa trano e. Na reny zazavavy miasa amina hotely ireny. Ahoana ny fomba ieritreretan'ny tomponina hotely azy ireny na ny fomba ieritrereteny azy? Ka aza miaotra indry fa valotsotra e. Ka ahoana no ahafahako manao an'izany? Mba miangavy moa raha azonao atao e. Tena ilaiko avalandresaka manaraka mantsy ny mikasika an'izy io. Iny ary monsieur le sénateur. Dia izao raha pitsatoandro raha afaka ianao dia mba manasanao ahy. Anasa ahoana moa? Tsy izany mantsy fa misy efa tonga eto toerana reo namako mpiara-miasa amiko avy any ivelany dia hisakafo eny amin'ny grande milice izay. Ka maninona raha mba miaraka amiko ianao? Tena tampoka be izany ka. Tsy ampy koa ny mpiasa atao aminay dia mety tsy ho afaka. Moa hitanao ihany fa mbola tsy ampy iray volana izay no nidirako tato e. Ataoko moa izay mba afahanao Rose. Tena tiako niaraka aminao nefa ohatrany tsy metiko. Izao ary mirava amin'ny firy ianao dia tsy hainaiko raha hariva. Misy asa maika enjehana izay anio hariva. Fa raha mety dia aleo rapitso dia andrasako eo amin'ny grand milice ianao amin'ny enina. Eny ary izay izany dia efa mbampiomaniny reninao fa ateriko ianao any amin'ny sivy alina any. Ao ary fa hiezaka ilaza aminy a? Mandram-piona Rose. Tena grave be Rose izany zavatra sainy ataondry izany Fa tsy fantatro ho akidy ny hoe so fantany ary fa miasa aty amin'ny hotely a. Za kosa aloha tsy mino fa hita kosa hoe ilainy amin'ny asa ataony dia mba mangataka ny fanampindry izy. Dia ahoana? Ka izay fantatry indry izay hitandry lazainako. Raha sanatria moa izao ka fantany madame Nicole aky dia ahoana? Sarotra be izany aza-paritaka fotsiny fa aleo sika telo vavy ihany aloha. Ary sefo? Efa hoe tsy mety ho azy izany. Avelao aloha andeha amin'izao. Andao hiala tato amin'izay aloha. Tena mbola betsaka ny asa miandriko. Nataoko fa dia tsy ho tonga ianao Nahoana kosa moa tsy ho tonga e. Sarotra be izany mamitaka olona izany. Ka aiza ary no andehanantsika e? Aleo sady mandeha no miresaka sao tara hariva ianao? Efa nilaza tamin'ny mamany aho e. Dia ahoana ho izy? Mba tsy niteny izy fa hoe efa lehibe ianao ka izay fantatro fa mety dia ataovy. Fa hono mihaino anao maninona raha vidiana izay zavatra ho antsika na hosotroina dia atao anaty fiara ihany no miresaka? Tsy maninona raha izay no hitanao fa mety dia omeko anao ary ny safidy amin'izay zavatra ho vidiana. Tsy manan-kevitra fa omeko anao ny safidy azy. Tiako fotsiny raha misy zavatra somary mangatsiaka. Ok ary.
mety aminao eto Ie, fa ono a mba nakaizy olony tsy niaraka taminao. mba nasaiko ny alasa satria izy reraka loatra nanomana an'ireo conférence de presse nataoko izy de mba matoritory mijery film ohatranao lery fa ahono a Rose? Ahoana? Mbola tsy tonga angala zanakao Efa tonga izy saingy tsy afaka miaraka zahay izao satria mbola avy niasa. Marina zany ka sady mihinana tsika no miresaka Tsara be le fisehoanao tamin'ny télé tena hita hoe mpanao politika malaza. Ny zavatra tsy ampy dia ny filazanao ny dingam-piainanao mba ahafantaran'ny olona fa tsy kisendrasendra raha toa ka tafapetraka amin'izay toerana tratrarinao ianao. Zany tokoa ohatra tsy takatro indray izay. Asa aloha fa fomba fijerin'olona tsotra ihany eny mbola misy maromaro tsy maintsy iverenako resana amin'ireo mpanao gazety royal moa azo matatro ianao fa tsy maintsy tafiditra amin'izay resaka mbola ataoko ty sosikevitra faharoa ty fa ahono a Rose? De zanatria ve de ho diso raha mamerina an'ilay resaka indray andro iny mikasika ny hoe rain-janako ve? Ka zay indrindra satria misy zavatra tianao ambaramiko fa sakanao anao tsy fahafantaranao an'izany tena tsy afeniko anao Rose fa lasa te hitanao zany foana te resaka sy te hienony torohevitra avy aminao. Nefa za mahita hoe tena sahirana amin'ity resaka politika ity ianao. Eny tsy laviko zany fa ny tsy fantatra kosa de manome courage foana ny fieritreretako hoe eny ianao na ny fisianao eo amiko. Asa aloha azoko lazaina anao no mikasika an'izany fa ny hoe hitondra soa anao sa mimpalahelo anao ny fahafantarana an'izany. Afaka mandanjalanja an'izay ataoko manoloana an'izay filazanao izany Eny ariko fatadidinao moa le teniko farany taminao hoe mahafinaritra ianao. Eny tadidiko iny saingy nilaza taminao kosa hoe tsy mbola tokony ho ampy hahafahanao milaza zany amiko ny fotoana ny eonatsika. Tsy de mifanalavitra anie zao sy ny tamin'iny za aloha ary ny tokony anontany anao. Apetrava ary fa avonina maly ny fanontanianao ahy. Ny olona rehetra mpanao politika ve mety ho lany amin'ny toerana ilatsahany io raha ohatra ka tsy mbola manambady na efa manambady fa miaraka amin'olon-kafa? Fanontaniana misy fandrika noho ny mpanao gazety anie zany fanontanianao zany Fa inona koa ny fandrika amin'izany? Raha avy de valiako ary de hoe mety ho lany izy raha ohatra ka mbola tsy manambady ka mahay mametraka ny tenany amin'ny fahamatorana. Fa lay faharoa kosa aloha tsy ho valiako satria tsy mbola nandalovako. Tsy mbola manambady zany ianao raha izanoko? Mazava aminao. Fanontaniana manaraka ary? Eny tompoko. Mikasika an'ilay sosikevitra nangatahanao tamiko momba an'ireo olona miasa amin'ny hotely. Tadidiko iny. Inona ka izany no azo ikilasiana azy ireny raha ohatra ka eo amin'ny sehatry ny fanambadiana na eo amin'ny sehatry ny politika? Raha ny hevitro de olona toy ny olona rehetra izy ireny afaka maneho safidiny tokony hanana an'izony fa tsy ho terena anaraka izay sitrapondreo mpampiasa azy. Ary raha eo amin'ny sehatry ny fitiavana? Raha izay indray kosa aloha de toatra misy fomba fijerin'olona azy ireny hoe azo atao amin'izay fitiavana azy izy, azo vidiana vola, tsy de misy lanjany loatra raha ny fitiavana jerena zay no tiako tenenina. De nao ilatsaka ho vidiana senateur io zany mitovy hevitra amin'izany fomba fijery zany ve ianao? Amiko kosa aloha rehefa olona de tokony afaka maneho fitiavana sy maneho amin'izay fitiavana izay amin'izay olona ty. Zaho ary ny sosikevitra ho anao. Rehefa manao famelabelan-kevitra amin'ny mpanao gazety indray ianao de lazao mazava toy izao ilazanao amiko izao io hevitra io. De ho tsaroanao fa na tsy izy manontolo aza de hiandany aminao reny mpiasa trano sy mpiasa amin'ny hotely reny. Matetika mantsy de tsy miala eo amin'ny hotely io izy ireo rehefa tsy miasa. Fa taiza aloha nahazoanao ny fanadihadiana io Tsy afeniko aminao fa raha vavan'ny mamako ny tompon'ilay hotely nivorianareo farany iny ary zany nasainy tantana azy. Izy kosa matetika no mandeha any velany de isam-bolana vao miverina. Ay ve tsy napoziko zany. Io zany lay asa nambaranao tamiko hoe hitany mamanareo? Fa zaho rehefa tia velany no Rose ny fiantsoana fa rehefa any amin'ny hotely kosa de Nicole. I Rose Nicole mantsy ny tena anarako Ka naninona tsy mba nahitanao mihitsy aho nefa
impiry izay no fanoforoteny aminareo teny? Sarotra be satria misy ny azoko atao dia misy ihany koa ny tsy azoko atao e. Ary miezaka koa ary aho mba tsy dia ho hitan'ny client matetika satria hitanao ihany e. Eny ary mazava be izany mademoiselle. Ka hiverina amin'ilay fanontanianao tany aloha ary aho. Araka nefa fantatrao dia tsy mbola manambady aho, nefa mananjanaka anankiray. Azonao ve ny tiako ambara? Azoko ka. Rosia, fa inona izany no ilazanao fa tsy tokony asoany fa afantarako an'izany? Sarotra be ho an'ny olona toa anao izay hipetraka amin'ny toerana ambony ny ahafantaran'ny olona fa vehivavy efa niteraka iray tamin'olona no alainao vady, monsieur le sénateur. Tsy mendrika anao izany. Holazain'ny olona ianao fa manetry voninahitra. Zaho anie no hitondra azy ary zaho ihany koa no ampafantatra azy. Ary tsoritra aminao Rosia fa alohan'ny fifidianana dia tsy maintsy ho fantatry ny olona hifidy ahy izany zavatra resako aminao izany. Fa adosoana angany mity olona toy izany e. Eny e, tsy adosoana saingy heverin'ny hafa fa fahafahambaraka. Na dia solona manao iny aza dia anakana anao amin'izany. Tsy anjarana izany e. Rosia. Mihaino anao a? Mahafinaritra ahy ianao hoy ianao tamiko. Nefa dia sarotry ny miteny amin'izao fotoana izao fa ianao mihitsy no tena mahafinaritra. Hatrany amin'ny feonantsika voalohany ry mandravany nahatsapako fa mahafinaritra ahy ianao. Tsy mba misorona na miolakolaka, mahitsy. Taratry ny fijerin'ny olona anao koa ireny amin'ny fampelezan-kevitra ataonao. Toy izy fa tsara. Fa tiako raha miaraka bebe kotsika ianao e, ary fanometanana. Hitako fa hiampy ny hery ato amiko raha manaiky ianao fa hiara-dia amiko. Ny tena tiako ny araka nefa voalazako taminao tsy miandry fijerena toetra izany. Vonina hiara-dia aminao raha hitanao fa tsy hanome fahafahambaraka anao. Tena marina be izany Rosy? Tsy mba mahay mandainga tompoko, saingy asanao aloha e. Efa lavindray mandeha nefa ka tsy te hitrosina fanondrony amin'ny tany intsony. Tena efa mivalo sasany marina ny andro. Efa miandry izay alvinina keliko sy mama. Satroka raha aterinao aho fa ny orana koa ty efa ho aviko. Eny ary, ho ateriko anao nefa inona aloha ny garanty fa marina izay voalazanao teo? Avy ary manatona fa omekoroka mamy be ianao. Saotra Kirozia, matokisa ianao fa tsy hampiova n'inona ny fiainako sy ny zavatra ho atrehako izany resak'olo izany. Manantena azy aho fa vao mainka hanampy hery azy ao fiarantsika izao. Ny andrasako aminao sisa Rosy dia ny mba ionako amin'ilay zanakao lahatokana antsoina hoe Alvinina. Ampahafantariko azy avy aty ny fisianao dia ho hitako izay ho fietsiny. Mandroso ny fotoana fa andeha amin'izay sika ka. Solo ahoana izay ry mandrava? Izao e, ety misy bouquet de fleurs dia ateronseny amin'ny hôtely Itsisia ity. Afaro izay mandray azy ao fa omena madame Nicole mpitantana ny hôtely izy ity. Dia tandremo fa misy valopy iso latsaka. Eny ary tompoko, izao ihany dia lasa. Iza hoe no tadiavinao izay Ramse? Mitady an'ny madame Nicole tompoko araka io anarana amin'ny valopy io. Ay, eny ary fa voaray ity taratasy ity dia matokisa ianao fa tsy maintsy tonga koa an'ity e. Saotra Ramse. Arak'ilay taratasy tamin'ny bouquet de fleurs nomenao iny sefo a? Dia ahoana tompoko? Dia manasa izy hiaraka sakafo aminy ato amin'ny hôtelitsika. Ka heveriko fa zava-dehibe amiko izany. Dia lazao Rosely ihany nandamina sy hanadio tsara ilay efitrano manokako fandraisako vahiny e. Ataovy jaune vert ny décoration dia couvert ho an'olona efatra raha petraka ao satria mety miaraka amin'ny chauffeurany izy. Dia izaho sy ny assistantko no hiara-misakafo aminy. Raha tsy diso madama, ohatran'izay ilay vahintsika e? Ilay tovolahy hitanareo tamin'ny télé iny mihitsiny, ilay candidat sénateur e. Ay, mihaja be kosa ane iny e. Efa elana izy sefo nangataka fihaonana tamiko e. Saingy tsy nazoto mihitsy satria hitanao ihany ilay prestige.
fotoana izao eonako aminy mino aho fa tafarainy ty sy maniny zany dia izao ry sefo mba say vo miakatra kely aty amiko ny mpanao masazy sy ny mpamboatra volo fa ilaiko haingany dia afaro ihany koa i volatiana hijery izay akanjo mety amiko satria manko mba mila manao metimety aho fa mbola tovolahy izy madama zany ka tandremaro sao misy adign'ny sefo izay fa voaray izay madama ataoko tsisy very mihitsy izay na ny ray ary fa zao ry sefo aoka mba tsisy alala zao mihitsy mipiasa ato aza matahotra ianao ireo zirery ihany no tiako hiaraka mikarakaranao an'izany aza diny fa amin'ny 7 ora alina io sotra fa voaray madama dia mirary fampiazana ho anao ka fandiana ary tena tia mijanona amin'ny fiara tia mihitsy ilay olona andrasan'ny madama tsy manome tsiny azy aloha ary nanao fomba fanomana tena toy izao iziko hay olona mihaja be toy izao ty ramose ty fa ny mahagaga dia tena mbola tovolahy mihitsy izy zany mba inona reny mahatonga an'izao ny fitiavana koa moa tsy misy fetrany sady mitetika ny vola be ny madama angamba aloha amboamboarina tsara aloha ny fitafy sao dia manahoana ianao ramose salama tsara tompoko rôly fa tompoko sy fato amin'ny hôtely Laetitia dia inona no azoko ataonao izay za kosa no mandravy araka ilay bouquet de fleur nalefako taty aminareo ay ianao zany no vahiny andrasan'ny madama za tokoa no izy ary mpiara-miasa amiko ty miaraka amiko ty tompoko andraso ary fa ilaza amin'ny hafa efa miandro ianao izy tompoko sefo efa tonga ve ny vahintsika ie za indrindra no andehanako aty aminao madama efa tonga tokoa izy ay ahoana kiry rindra tsy misy tomika izao fitafika izao metika izao fa za taitaitra indria inona no akanjo anaovany ao rôly fa tena mihaja zany madama sady natao ho an'ny fety takariva zany io ampandrosoe ary izy dia avy dia asay voateryndreo izao ny couvert dia aza atao taraiky ny sakafo fa sao mbola maika izy première rencontre mantsy io dia tokony tsisy tomika mihitsy voaray madama ahoana volandrainao izy sefo tena efa sasamiandry ianao izy tompoko andao mandrosoanareo manahoana ianao madama bonjour manasanao hipetraka ary mandrava tompoko ary izy kosa no solo mpiara-miasa akaiky amiko izy ay dia faly mahalala anareo mirahalahy ary faly mandray anareo ihany koa izy kosa no rindra mpiara-miasa akaiky amiko sefo ahoana madama vonona ianao eny madama i Rose ahoana tompoko vonona ve ianao efa tena vonona tokoa sefo fa dia manahoana loatra re izao vahintsika ao izao dia andrandraina be toy izao mihaja sady tovolahy izy ao ka sao dia tsy mety kosa aloha izao fitafika izao sefo anala-baraka ny madama ane mety izao fa mandehana aloha terony kovera sao misy miantso eo izy eny ary mandehana miadana ihany Rosy fa aza taitaitra oay fa naninona ianao tena tsy fantatra aza taitaitra moa fa mandehana miadany mandehana aingana aloha dia soloa reto fa za iantso ny sécurité analy reto potipotika vilia reto aingana ianao tena loza marina i mandravy io ao io fa inona ary ny dikan'izao dia eo izy ve zany le vahinona andrasan'ny madama ka nanaovany an'izao fiomanana rehetra izao tena tsy mazava amiko mihitsiny sa ve dia sanatria miaraka amin'ny madama izy tena tsy vitako ny ametraka an'ireto vilia reto ao marina ka Andriamanitra inona rety fa inona ary ty mampijaridina ohatran'ny poto ty aingana ianao fa aza lefa lavitra amin'ny vilia vaky ny sainy sefo tena tsy vitako mihitsy ka marina tena tsy vitako aza alaina baraka Rosy angana ianao dia andao hiaraka sika sy ianao ary
ametraka reto. Fa inona nefa no antony? Tena mbola tsy mahay mametraka servisy amin'ny vahiny toy ireo ako. Sao rehefa mahatsiaro tenao mangovitra ianao dia aza mijery ny client mihitsy. Eny ary. Aleo somary ataoko manarona ny tarehako ny satroko dia alefako aty aloha bebe kokoa ny sangako. Zay. Mety ve zao sefo sa sao dia tsy mety? Tena voamaika manome endrika anao ajereo angety izy. Fa ohatra tsy dia tazana loatra indray ny tarehinao tsy maninona ka. Ay, d'accord, vonona zany. Ie. Andao amin'izay ary. Dia izaho no arahana. Izao ny torohevitra tsotra. Izany mametraka fianao no manolotra. Mettez-vous à l'aise, monsieur le sénateur. Aza ela loatra moa sefo sao mbola maika ny zareo. Ohatry ny misy zavatra tsy dia mazava amiko madama. Ka isika nge mbola tsy niresaka akory. Mino fa rehefa tafaresaka tsara tsika dia mety hazava ihany izany. Aiza foana ary zareo? Raha tsy mahadiso ahy tompoko, ianao ve izany madame Nicole? Ie, za mihitsy ka. Izaho no mitantana ity hotely ity. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity. Ny marimarina koa mantsy dia anentoko izy ity. Izy mantsy tsy tamana eto Madagasikara tsony fa any ivelany ihany. Dia izaho no manao izay hampandeha azy ity. Inona daholo azy izany? Ka nisy bouquet de fleurs nalefako izay mantsy tompoko ka nanasako an'i Nicole mba hiara-misakafo amiko izao arivo izao nefa. Iny, ka voaraiko tokoa iny. Ari izay no nanaovako an'izao fanomanana toy izao. Ato amin'ny hoteliko ve dia ianao no anasa fa izaho mba nanonana. Io napetrako eto io ilay bouquet sa tsy izy io ry monsieur Mandrava? Ie, izy tokoa io fa aza misalasala re ianao angamba tena diso adresy mihitsy sa madame. Fa diso adresy ahoana moa? Ka ilay Nicole mpitantana an'ity hotely teny no. Monsieur le sénateur, izany izy. Titaronao nga fa tato aminay any no nanaovana ny fanolorana anareo tamin'ny herinandro. Tena ohatran'ny mazava loatra izany solo. Andao mihitsy aloha tsy lehilahy nefa tsy mazava ato izao. Zay anie nefa nambarako anao Ramose. Aleo mihitsy aloha madame izay andefa tena tsy ianao mihitsy ilay Nicole ny mpanolo-fotoana taminay ka. Andao Ramose. Fa inona ry izany? Fa tena marina izany solo. Tena tsy fantatro ity. Fa avy ianao mihitsy aloha izay madame andeha. Miala tsiny iray tokoa. Ino zareo fa nivoaka marina. Tena mody somary amafantanana eto aloha. Fa hono ary Ramose. Ahoana izay tompo? Angatsy tonga anao tamin'izay olana saiko nomena azy ilay bouquet de fleurs. Manala baraka ahy amin'ny lehibeko ianao Ramose. Tena izy mihitsy ane tompoko no nomeko azy. Ka tsy mihitsy ilay olona nomena fotoana isakafo miaraka aminay sady zahay no niomana anasa azy fa tsy izy mihitsy. Tena tsy mazava amiko indray izany. Andao aloha andeha fa mavizirapezana loko izany solo. Tena tsy mazava amiko mihitsy izany. Fa tao lasa ry zareo sefo sa sao dia ilay fihetsiko namaky fitaovana teo ary no. Tsy misy ifandraisany mihitsy izany Rozy. Fa tairana mpiseho reny. Fa tsy tokony hiveriny indroa satria azadiny mihitsy fa ianao no tena atokisan'ny madama matoa nasainy mikarakara ny araka amiko tamin'ny ity androany ity. Fa ny tsy mazava amiko dia. Sefo Eny madama? Fa iza mariny ireny olona ireny? Ary iza ny nanome anao an'ity? Le olona niaraka tamin'ny teo iny tompo. Ka maninona izy no milaza fa ity izao no nandrasany ara-sakafo aminy? Tena mangala baraka sy manetry ny voninahitra mihitsy ianao sefo Ka izy ary no madame Nicole ato afa-tsy ianao. Mazava anie ny adresy madama fa ianao no madame Nicole mpitantana ny hotely Laetitia. Zahay vao mazava amiko. Za mihitsy ny nandefasany an'iny bouquet de fleurs iny. Tena marina izany. Lozy ty marina. Miverina fahandroana izao sefo dia roako anao Ary dia efa mampitandrina sao misy amin'ireo mpiasa ireo manao sanga mahery toy izao fa sady tsy vitany hoe roako tato fa tsy maintsy tadrako ihany koa. Mazava? Ohatr'izay aloha madama. Andao mihitsy aloha anao atery nahaka sasatra amin'ny fitrilany ato madama.
ka tsy lasaka. Inona no tiany atao? Rose a, eny madame. Ok, raha atao ilay décoration afaka mandeha miady indray rehefa eo. Eny to. Tena misy zavatra maizina amiko mihitsy Rose a. Ahoana koa misy paquet fleur ho diso adresy izany? Ay ve masika be toy ireny madama rehefa tezitra e? Satria mo ato aloha no asa dia mandefitra ianao na dia zavatra tsy nataonao azako. Na dia ireo mpiasa eo ambany fahefanao aza ve no manao fahadisoana toy ireny dia aza foana ny zavatra misy? 20 taona izay no niasako tato ary mbola velona ny vadiny no efa niasa tato aho. Namana be izay roalahy ary izy mihitsy no niantoka ny fianarako 2 taona tany ivelany hitantana ireo asa rehetra ato. Maty izy saingy lasa hotrosa ho any fieritreretako ny soa nataony tamiko. Ka na dia misy matetika aza ny toy izao dia miaritra ary izany no ataoko anao hoe izaho fehezina tsara izay ampianariko anao. Tsy voizina hiasa amin'olona izany sika. Fa mandehana aloha fotoana iasanao dia afaka miala sasatra ianao sa handeha hody? Tsy maninona fa hijanona nampianao any io alina. Mampalahelo ahy loatra ianao ko. Fa inona nefa nahatonga ny zareo lasa e? Tena tsy haiko fa iny sika mbola tavela taty iny no izy nivoaka. Fa ny tsy fantatro dia ny hoe tsy izy hono ilay Nicole tokony hiara-misakafo aminy dia izay. Tena lozako marina. Dia ahoana raha sanatria ka tratra amin'izao a? Za koa tsy nanampo hoe hanao zavatra toy izany mandrava. Sady malahelo azy any malahelo an'ny madama ihany koa. Nefa malahelo an'ny sefa. Dia inona izao no valiko amin'ny mandrava rehefa meo zahay? Aza dia variana mieritreritra loatra fa mandehana fotoana iasanao fa efa mahazatra any toy ireny. Rehefa feno koa ve moa ny kapoaka taoko tsy maintsy miala ihany any aoriana e. Avelao misy lesy loha ary solo atory fa tena ka mbola tsy nisakafo kosa ny ianao Ramsey? Tsy manino izany fa tsy te hihinana koa e. Meo ahy fotsiny aloha ilay fanafody vititsika teo dia mandeha se mijery sakafo anseana. Aza mijanona elany fotsiny e. Tsy mety izany Ramsey a. Ahoana no ndozako anao rehereto? Izay ataony siary fa avelao aloha atory kely e. Jereo fa ohatrany mbola misy mofo dipaina sy fromage ao anaty frigotsika ao. Ramsey, i Rose ty miantso anao ty? Raisao ary. Mademoiselle Rose? Fa... Izaho ty fa tsy mandrava e. Ay, manahoana solo? Fa aiza mandrava? Io matory io izy fa ohatrany tsy dia salama loatra. Fa naninona e? So dia reraka loatra kosa ary? Tsy dia izany mihitsy ka. Tena matory anga izy sa reraka be? Andraso ary aloha vetivety e. Ramsey, mitady anao izy. Eto ty ary. Mahanahoana Rose? Za salama tsara fa ianao izany no naniny? Ohatrany tsy dia metimety loatra amin'ny fahasalamako e. Nefa mbola hiarika zavatra goavana raha-pitsy dia naleoko aloha somary mamonjy fatoriana kely. Nefa zaho ary afaka makaty ve solo dia ho any aminao a? Sao tsy mety izany Rose a. Dia ahoana no fiarahanao mamanao sy Alvin? Oay, marina izany. Nefa mampalahelo ahy ianao amin'izany tsy salama izany ko. Sa sao dia fandehanako any kosa ary tsy mety aminao? Satrotra aza ho aty ianao Rose a. Fa raha ohatra ny moa avelany aminareo dia azoko apakana solo any ianao. Hiezaka andresy lahatra ny zareo fa asaivitsena ny solo eo amin'ilay insotrotsika lasopiny fotsiny. Ho teneniko ilay olona mipetraka ato ambadika anay mba hanatitra any. Zay a? Eny ary. Ahoana hoe Ramsey? Izao le solo a. Mandeha any si a. Dia hitan'ny moa ilay toerana fisakafoanana eo akaikin'ny polisy eo tsara lalana eo. Le eo anelanelan'ny caisse d'épargne sy ny polisy? Ie, io indrindra. Tsy na hoe fa ho avy aty hono izy. Mety ve izany anefa e? Mandehana moa aloha izy fa tsy manino izany e. Eny ary tompoko. Dia izany no zava-niseho Rose. Mba mahakaka ihany izany a. Nefa dia tao aminao telefona anykeo. Fa misy olona mitovy anarana aminao ve izany ao? Anefa sa ahoana fa tena mamparaka mihitsy any ahy e.
Eny, le fianakavianay anankiray to misy Nicolas ihany ny anarany. Somary be fetikatsehany izy. Ka olona toy izany mihitsy anie nandray atao e. Ary izany reny izany no niaraka taminy. Tena marina izany. Inona ny tena marina? Efa misy zavatra tsy dia mazavazava ihany aho e. Hatramin'ny ndraisan'ilay nenitsoako atao mantsy somary misy filonan'izay ao. Ka heveriko mety izany angamba. Nefa dia mampitanjona anao aho fa tokony hitanjona marina ianao. Tena misy zavatra tsy mazava ampy mihitsy ao. Tena marina. Fa avy aloha janonany izany fa efa vita aloha iny e. Ny atriana ny rampitsilay izao no eritreretina. Dia mba hoviana aloha no afaka iona amin'ilay zanakao sa sao dia tsy hitako kosa ary. Aza misaina an'izany ianao ry mandrava. Tsy miasa ny farany herinandro dia amin'izay entiko izy. Eny ary. Dia amin'ny firy ianao no miditra amin'ny maraina? Amin'ny valo sady efa nitondra akanjo isoloako koa. Fa hono mba ahoana ho isolo amin'izao fiarahantsika izao? Sy dia mametraka olana loatra amin'izany izy e. Fa ny tena tsy tiany dia no hoe mety ny hanakotan-doha aho ny fiarako aminao. Eny, somary hitako sy tazako amin'ny fihetsiny tokoa aloha izany. Nefa ry mandrava tsy dia tokony asiaka loatra izy amin'ny fifampikasoanao amin'olona. Aza adino ihany koa fa ny anarany antoko politika ilatsahanareo anie ka anarana azy toana ihany e. Ary ny olona tsy hifidy antoko fa olona, ka tsy maintsy andinika sy hijery anareo tsirairay avy ireo izy. Inona moa no hifidianany an'izay olona mpanambony tena sy miavinavina any? Izay mahay mifandray aminy ihany no safidiany. Ka jereo ihany izay... Izany anie no ataoko hoe mampitombo ny hevitry ny fisianao ve? Misaotra Rozy. Zava-dehibe amiko izao fanampiana ho azy izao indrindra ny ara-moraly. Marina mihitsy izay fa efa 10 alina sahady anie izao e. Aleo atory amin'izay sika soa reraka ianao ko. Fa tsy misy fanafody tokony mbola hohaninao tsony moa? Sy misy tsony kia. Sady izaho anefa tsy dia manatsony e. Eo dia mandaingo indray ianao. Nefa jereo ny masonao mbola mena be. Io masoko mena io Rozy vokatry ny areloko tamin'ny tsy nahitako anao tany amin'ny hotely. Fa tsy dia maninona akory e. Fa dia nalahelo ve? Izany tokoa ngamba no atao hoe rehefa tsy dia tany. Ka ianao kosa ny tokony mba ny antso rehefa handeha tany. Nefa ny telefonako dia any aminao. Ka saika mba ataoko surprise aminao tsy nalisika moa. Okizay ary moa e. Etsy ho safosafoka ianao dia mahita tory amin'izay. Hitanao, tsy hoe tsy hitanao fotsiny amin'izao fa tena eto akaikinao mihitsy. Izany io. Eny ary. Rozy Eny tompoko. Tokony ho tsarovanao foana ilay resaka nataoko taminao fonisika niaona voalohany tato fa anisan'ireo mpiasa teny itokisan'ny madame Nicole ianao. Tsy adiniko ary fantatro koa izany sefa. Fa misy fihetsika na toetra tsy mety hitanao tamiko ve? Tena izay mihitsy no saika ho teneniko taminao satria tato ato ohatra mahatsikaritra toetra tsy dia voajanahary aminao izany Tsy azoko tompoko. Tsy azoko mihitsy fa ohatra tsy mety manatitra sakafo eny amin'ny table d'honneur izany ianao, lasa manana tratsy izany rehefa misy vahiny, ireny anao fanina tampoka ireny. Marina izany sefa nefa tsy fantatra anie izay mahatonga an'izany e. Ka izany anie no tena antony nanontaniako anao hoe fantatrao tsara ve ny asa ataonao ato. Izao aho vao mahita fa tsy vocation-nao mihitsy ny asa ato Diso izany fijerinao izany tompoko. Tena sitrako sady tiako. Mbola tsy nisy iray volana akory izay no nandraisanao ny asanao. Adinio tsara. Tsoriko aminao Rozy fa raha vao teo ampandraisana anao tamin'ny fiaonantsika voalohany dia hitako fa ohatrany tsy mendrika anao mihitsy ny asa ato. Na dia izao fijoronao izao fotsiny aza, jereo angefa miavaka amin'ireo ankizy rehetra miasa ato ianao Sefo diso daholo izany fitsaranao azany. Mendrika ary tokony havita ny asa omenay ato na tsara na ratsy izao asako izao dia tiako satria mba ahafahako mivelatra sy mahafantatra an'izay mbola tsy haiko sy tsy fantatro ihany koa. Raha anontany ianao ary aho izao tamin'ny firy ianao no tonga ny teo maraina? Tamin'ny 9. Hitanao mandainga ianao. Tamin'ny 9 mahery aho no efa nijery ianao sy nanontany ianao. Fa nandainga tamin'ny kely ihany na raha nilaza hoe efa tonga ianao nefa dia hitako ny nahatongavanao.
Eny e, marina izany sefa. Nefa matokisa ianao fa tsy hamerina an'izany intsony a. Ny fonana sy ny fangatahana tsy hamerina anie tsy maninona. Fa ekeko izany, fa mbola veriko aminao indray ity fanontaniana ity hoe vohozona hiasa ato mandrakizay ve ianao? Ary ho fehizon'olona foana? Ka ahoana no ahafahanao ifehy izay olona ho fehizinao any aoriana? Raha ianao izay maniry ho mpifehy aza ankehitriny tsy manaja sy tsy mahafehy ny ora idiranao miasa? Mazava amiko ny tena ao ambara sefa. Matokisa ianao fa tsy hamerina an'izany fandroantsony a. Tsy tokony izany ho atahoranao Rozy a, fa ny tenanao sy ny hoavinao. Atandremony amin'ny sisa dia mandeha ary dia masotoa miasa. Misaotra sefo a. Fahono a, inona ny etsony sefo andry? Tena tratra ny laingantsika e. Ahita ny nahatongavako teo. Marina izany satria toa efa nanontany ankizy tokoa izy a. Dia bedy ve ndry? Ny bedy tsy hoe bedy fa nahazo anatra. Firy aza ny ankizy miditra tara sy manao totoa ny asany ato ka maneno ndrirero ny voateny? Iveriko aky fa fitiavany ihany no tenenany a. Fahono aloha e, ino izany zavatra niseho omaly arivo izany? Ka na zaho koa aneky tsy nahafantatra an'izay mihitsy, fa nasaina nanomana couvert niaraka tamin'ny sefo dia gaga rehefa andeha anatrany couvert fa mandrava ny hitako miresaka niaraka tamin'ny madama sy ny assistanteny teo. Ahoana tsara hoe? Izany e, izy no hitako tao niaraka tamin'ilay soferany. Dia tazany ve ndry? Ka izany anie no nampianjaran'ny vilia tetỳ an-tanako e. Niondrika nandroaka ainganareo vilia vaky amin'ny sady niodina any Amboazy. Saika vaky ny raha nafenina raha izany. Dia ahoana? Tsy fantatry sefo sy madama ve ny fihetsiky ndry? Mety nahatsikaritra ihany angamba ry zareo fa tsy te-teny ateo mason'ireo client. Izany koa mantsy dia efa ahafantaran'ny olona ny toetrandreny mpampiasa ireny. Tena grave be izany. Dia indray izany no nampivoaka azy tao? Ka ny tsy azo indry dia nandefa bouquet de fleurs ho ahy izy ary nanasa hiara hisakafo aminy. Ka indriny na sainy nefa i madama izany niandry azy? Ka izany mihitsy izao ny tena lozako. Mbola tsy nambarako andriany ny tena anarako e. Jereo ity karatro ity dia vakio ny anarako. Hoe? Ary hoe Lucie Arso-Rose Nicole? Dia mety i Nicole io ve izany no nisoratany tamin'ilay bouquet? Izay indrindra. Satria mba tsy dia ahafantarany hoe miasa ato dia nolazaiko izy fa rehefa aty avelany dia misy miantso hoe Rose. Fa ny fiantsoana kosa ny amin'ny hotely dia Nicole. Asa mba fantatry madama izany fa dia tsy haiko izay hafarantsika azy indry. Ka ny tena tsy nampoziko dia tia izy nandefa an'ilay bouquet de fleurs. Tandremo fa efa tena mitady hitsapandriana izy izany Rose. Tena tsy nampoziko. Nefa koa tsy afaka nakanady nitady aty. Ka efa nifampiresaka taminy ve izany ndry taoriny? Ie, niantso azy a. Mody tsy niseho fantatry n'inona mihitsy. Dia ilay soferany no nandray ny telefaonina. Tokony ho tamin'ny 6 alina latsaka. Omaly ihany io. Dia nilaza izy fa efa matory ny mandrava fa tsy dia en forme loatra. Nasaiko nomena azy ny telefaonina dia hitako fa tena tsy salama tokoa izy. Dia ahoana ozy indry? Tokony ho nody alina nefa toa lasa nalahelo azy a. Dia nilaza fa ho avy any aminy. Nasaiko ny tsena an'ilay soferany teo amin'ilay hotely ny nananay lasopy teo Tsaralalàna. Raha azoko tsara ny fandehan'ny tantara dia tsy nody tany an-trano izany ndry any? Ie, niantso any mamanay fotsiny aho hoe misy client betsaka dia tsy afaka mody a. Aza mba miantso any madama ny mamandry amin'izany fa dia kio sisa ny raisina. Dia fantatro fa risika izany e. Nefa inona ary ny tokony ataoko raha andriny teo amin'ny toerako? Na tsara azy koa tsy dia ny insista loatra mama. Dia natory tany aminy izany ndry? Ka izany koa. Ndry no malala ny toyany e. Tafita ny sipa. Atao vinaka ry mama no iaona amin'izany namamamy izany a.
Efa mijery an'izay fotoana malalaka eo anantsika ry ary Alvinina. Ka izany foana kosa ny amin'ny mamako. Zaho tsy miasa mama milahady dia raha miantso any mama izy dia miaraka mandehandeha miaraka aminy sika sena. Fa izany olona namamamy izany ve moa manao inona sa manao inona? Manao asa tena. Ainy Alvinina ve aloha ny atao hoe manao asa tena? Ohatra ny asa atao mama ve? I mamy izao mandeha miasa dia isaky ny farany volana vao mahazo karama. Fa izy kosa arakaraka ny asa vitany no andraisany karama. Mety mandray karama anankiroa na anankitelo ve izy na mety mandray koa? Fa izy ndraiky misy ny pehazy tahakany mama. Raha vao tsy tonga miasa mama na tara dia bediny lehibeany. Fa izy tsy misy mibedy satria tsy misy lehibeany. Fa izy ihany ve no mibediny tenany mama? Mazava amin'lahy kosa mahay anie ity zanaka mamy ity. Dia ondrery mama. Namany mama tena namany mama ve aloha izany? Ohatra ny kely namany lahy iny. Asa izy kely anie samy mbola kely sady samy lehilahy kely koa. Fa izany namany mamy izany kosa ataoko toko sy vehivavy eo. Tapitra. Matory amin'izay ny zanaka mamy. Ka mbola tsy mety mikipy matory anie masoko sady mbola amin'ny filo izao mbola amin'ny 6 alina. Ka mama anie mbola hiditra miasa maraindry Alvinina. Hita fa tsy tia mama valiana mihitsy ny fanontaniako. Ary fa ho valiako io namany mamany Alvinina io dia sady efa olon-dehibe toan'ny mama sady lehilahy. Afa-po fa mbola misy anankiray farany. Tena farany? Eny tena farany dia matory amin'izay sika. Miaino ary tompoko. Izy izao no tia mama. Izany namany mama izany ve sa dadan'ny Alvinina? Tsy hain'ny mama kosa ny mamaly an'izany. Sarotra be ny fanontaniana petraky ny mpanao gazety. Inona izany no mahasarotra an'izany? Mamaly anankiray amin'ireo fotsiny anie mama dia vita. Ka raha Alvinina ary no anontaniako dia iza ny tian'ny Alvinina? Saiko ny mamaly azy. Alvinina koa tsy mahaiko. Ka mama kosa nefa nahita azy ireo fa i Alvinina mbola sady tsy nahita an'izany dadany izany tsy nahita ny namany mama ihany koa. Fa izao raha samy hitako daholo ireo dia haiko amin'izay mamaly amin'ny mama. Eny ary faresin'ny Alvinina mamy. Atory amin'izay sika satria sao dia matory any ampianarana any Alvinina raha mipitsony sady tara fidirana eo koa mama dia bedy. Manisa telo ary mama dia miara-matory sika dia otrony mama. Eny ary 1, 2, 3. Bonne nuit mama. Bonne nuit Alvinina. Eliana. Eny. Misy zavatra tiako mba antaninanao kely vetivety Asa hitako ka mikasika ny Rosy izany zavatra tiany Sefo anontaniana izany. Miaino anao azy Sefo? Tato ato dia ohatrany mahatsikaritra fa ohatrany misy zavatra tazako manahira-tsaina ny Rosy iny mihitsy ohatrany mahamaina izany izy indraindray taitaitra matetika koa ny tara na indraindray mody aloha. Tsy afeniko anao fa efa nampiantso ahy Madame Nicole ary nilaza tamiko ny tokony hiovany toetrany. Ka mino aho fa mahalala bebe kokoa momba azy ianao Nefa mifanohitra amin'izany aza Sefo ny tazako sy tsapako aminy. Iny izy indray mandeha iny ihany no nisy fahatarana ary ny hoe taitaitra na zavatra fa tsy dia voamariko loatra tompo. Eny ary tsy maninona raha tsy mahafantatra ianao fa teneny fotsiny izy mba somary hanova toetra kely fa mba malahelo ihany anie ianao raha sanatrika tonga amin'ny fandroahana azy ny hotely Fa mety tonga amin'izany tokoa ve Sefo? Tsy afeniko aminao aloha ry Eliana fa mahafinaritra ana ny fomba fiasany na ny toetra sarika ananana izay heveriko fa toetra tokony ananan'ny mpiasa toa antsika. Nefa raha zavatra kely azo arovana ihany dia aleo arovana iziko. Eny ary fa hiezaka hiteny azy Sefo. Aoka nefa mba tsy dia atao fomba filaza masaka.
resaka ny fanaovanay a. Za ihary ny ndrefa mitady hatsapa zavatra madamo. Mino fa mety ho vokatra n'ilay zavanseho ndray ariviny angamba izao. Ka inona nefa ny fandraisany amin'izany fa ndry fotsiny mila mitandrina kely ato. Zany anie efa saika tsy nanakeko azy fa ndry ihany na prisika. Tsy misy miverin-dalana izany eo. Ndry ve tsy mba hitsapa chance fa ho mpiasatra ny toy izao foana e. Mila mitandriny fotsiny sika. Fa oviana izany izao nareo no manao fotoana? Milahadolakandro. Sady na izy na Alvina mantsy dia efa mba samy teo eo na oniko. Dia mba hoana tokoa aloha hoy ny bandikelindry petapetany iny e. Ny taona ny akiny kely fa raha zany fanontaniana petran'izany aky tena saika tsy voavaliko mariny. Rozy a? Oay, madama Artia. Eo ndry aloha. Eny madama? Te anontany anao fotsiny aho hoe manana fandaharam-potoana ve ianao milahady? Fa ahoana madama? Saika ahoana re zany e? Ka raha manana ianao dia tsy maninona fa hiteny amin'ny Eliana ary aho e. Ny miaraka aminao mantsy no mba tiako. Nefa rehefa tsy afaka ianao tsy maninona. Miala tsiny indrindra re madama. Manaraka fa efa mba nanomana fotoana iarako amin'ny zanako mantsy ako. Fa efa elaela izay no tsy mba niaraka. Zany? Tsy olana izany aky fa azo atao hanimba ny programandria. Fa tsy malahelo ve nefa madama? Tsy maninona ho ahy izany. Fa nisy fotoanako aman'olona fotsiny dia ianao no saika nentiko. Fa hiteny amin'ny Eliana raha mety izy dia izy no entiko e. Dia mbola mamerina ny fialan-tsiny re madama. Ka zao ary asavy mandeha any amin'ny biraoko izy vetivety a? Eny ary madama. Aiza foana na mamamy izany mbola tsy tonga e. Efa ho avy re izy fa miandry kely sika e. Tara lava ohatran'izany ve izy ry mama rehefa manao fotoana nareo? Tonga aloha foana izy fa androany angamba vao nisy zavatra nahatara azy. Iny izy iny ka. Aiza izany ry mama? Hitanao iny fiara somary maintimainty iny. Ay, ary tsara be izany fiaran'izany ry mama. Avy dia hiditra ao aloha azy izao ry mama raha vao mijanona eo izy dia ampanenoko ny klakson. Mba nahita namana koa mama nahita an'ity olona ity a. Fa na izany aza tandremo fa mila manajolo Alvina. Manahoana nareo mianaka? Miala tsiny fa somary tarakila aho e. Amin'ny manaraka raha mbola tara toy izao ianao na dia 2 minitra aza dia tsy avelako hifanao fotoana aminao intsony mamanay. Inona ny voalazaiko anao teo? Marina kanjo izany tenao izany ry Alvina. Ary toa fantatrao ny anarako. Satria efa nolazainy mamanao tamiko. Manahoana aloha i Alvina e? Zao hitanao salama tsara izao fa reraka ny andrinareoko. Tena miala tsiny rery mandrava fa izay ilay efa nambarako anao. Ka inona ary no sazomen'ny Alvina aloha e? Tamin'izao fahatarako izao. Sazomena anao? Ie, alefaso fa mihaino e. Tanterahanao izay lazaiko a. Alefaso fa tanterahako. Zao ary a. Asavy mivoaka tato anaty fiaranao aloha io olona io dia izany miditra ao. Zany eo, fa mahay mitondra fiara angamba i Alvina e. Tsy mahay aho fa mba tia ampaneny klakson fotsiny. Eny ary, ao fa ho tanterahako izany. Dia afaka ny satroko rehefa avy eo a? Ie, afaka. Ka izao ary a, indira ianao ao dia miaraka mandeha vetivety ianareo. Mety? Ie, tena vao maika tiako azy izany. Ao ary midira avy ato e. Dia mba ento mandeha vetivety izy ersolo a. Tena miala tsiny indrindra re mandrava. Iny ary izy iny. Tsy nampoizinao akory hoe sambany vao mifankahitinareo nefa dia reny ny fomba nandraisany anao? Hoe tsy dia manaja angamba izy e. Fa hitako hoe mazava-po ilay bandikely a. Eny e, za koa aloha matsapa an'izany. Ary tsapako fa tsy dia izay olona rehetra hitany dia ataony toy ireny avokoa fa ianao tena hafa ny nandraisany anao a. Angamba kosa efa nilazainao na no tantarainao tamin'ny matetika ny momba dia... Izany anie hoy ianao, saika tsy voavaliko ny fanontaniana napetrany mikasika antsika. Vao maika mahajara zavatra izany e. Dia ahoana? Inona izany no azoko atao ho anareo mianaka? Afaka mandehandeha ny bypass eny tsika?
Tsy maninona ka, sady na somary taratarasy izay vao mody, tsy manafa efa mba laza tamin'ny mama ihany a, fa jerenao angeretsy olona maromaro rehetra ry Mandrava e. Aiza zany e? Ireo olona makasary antsika ireo ka, ireo tranon'ireo mpanao gazety le... Tena marina zany. Andao aingana aloha iala tetsika fa tsy lasy ty. Ka vao maika ane manendrika antsika ry zareo e. Mandiany aloha miala teto ary. Aloha zaho hiadikary fa manjary sao dia venjareo miavinavina dia andraso ireo mizaridaina aho a. Ary aza ela moa e. Non. Miala tsiny fa tsy mahazo lalana kasary azy na nadiady azy nareo raha tsy mahazo lalana avy amiko. Miangavy nareo aho mba tsy hanao aterisetra. Mila vaovao ne zahay. Na mila na tsy mila vaovao nareo, miresaka aloha vao maka sary. Fa tsy zao rehetra zao alaina sary daholo. Ary mampitandrina nareo aho fa raha mahita artikla mivoaka amin'ireo gazetinareo ireo dia mifankahita sika. Fa isy reny olona saika gafy andrimamy reny solo. Mpanao gazety reny ry Alvinina. Ireo mpamoaka vaovao amin'ny télé sy radio dia reny taratasy vakian'olona reny ve? Ary mahay mihitsy se ry izy mihitsy reny. Tena tsy misaina tokoa zareo ary nakaizy mamalay teo aloha e. Midira tao anaty fiara fa iry aloha iry zareo. Aza hitako azy ny sarintsika mifanoroka teo iny ry Mandrava, dia asa fotsiny. Na ho azo ny aza somary lavitra kosa ka so ihany na laky nahita ianao. Tena sarotra be ny miaraka aminareo mpanao politika ety an-dalana ety ka. Ny resaky ny mpanao gazety atahorana, ny vavan'ny olona ambenana. Zany anie efa nilazako taminao fa tsy dia tsara ny rahantsika ety e. Fa isika ve nefa manao inana dia izany azy hoy ianao e. Mandrava, zany tsy maninana dia hivoaka an-gazety. Fenao no mampalahelo raha fihetsika kely tsy voahevitra ataoko kosa aloha no animbanao dia tsy mety zany. Tiako ary satroka ianao mba ho tody amin'io tanjona tratrarinao io. Andao ary ala tetsika sady efa ity manatona ty ihany koa izy roalahy. Midira atao farina reo mama dia andao sika hiala eto sao mbola miverina indray reny olo reny ka. Ndao ary indra ane ty zanako mamy ty e. Rehefa lehibe azy zao ka ekeny namany mamy io dia izaho no piaro azy ary raha vao misy toy reny dia avy dia. Okey. Ampanenao ary aloha klaksonne. Enao? Tsara ka. Afaka amin'izay zany ny satroka Alvinina no? Ie, tena afaka. Tsy voasazy tsony ianao. Fa ity ary aloha misy zavatra nentiko ho an'ny Alvinina. Oay, tena tsara be. Mandrava, zavatra lafo vidy be toy iny ve dia... Tsy mbola lafo noho izao fandraisany azy zao iny e. Telefaonina ngeza be. Hitan'ny Alvinina nge jereo tsara. Sady misy film. Dia afaka anaovan'ny Alvinina jeu koa ty. Dia tsy mikitikitika an'ilay jeun'olona ao ambadika tsony azy zany ry mama ô. Ie, fa adaina tsara so dia tsy mbaina. Mandeha makany aminay Alvinina raha pitsatoandro dia misakafoany dia ampianarin'ny solony fanaovana azy. Mazoto Alvinina? Raha velan'ny mamanay. Tena sarotra be zany ry Mandrava, marina e. Zao Rozy tokony ho atoronao anay ny toeram-pianarana dia ho alainay ihany izy efa miraba dia avy eo ateriny. Marina tsy... Sa matahotra ve ianao songalanay Alvinina? Io indray solo. Ka marina kosa anie zany Rozy e. Miran'ny bebe tika dia mandeha any ary mama ka. Tsy miteny amin'ny an'izany fa bedy. Dia atao hoe ahoana zany? Atao hoe alain'ny mama misakafo any ampiasana ny mama. Eny ary, dia alainy soloany zany Okey, alako ilahy. Hitan'ny mama, valiko amin'izay ilay fanontanian'ny mama alina, ilay tsy haiko iny. Matiko ianao raha miteniteny foana eo Asa be desina kosa izy e. Lazao ry Alvinina. Ozy mantsy ahy tamin'ny mama hoe
Izany tia mama zany, dadany Alvina ve sa zany namamamy zany? Ie, de ahoana hono? De hoy izy hoe tsy haiko ny mamaly azy. De hoy indray izy hoe ray Alvina ary de izany tiany Alvina. De namaly koa za hoe tsy haiko satria samy mbola tsy nisy hitako. Tena fabaraka ny tia Alvina tia marina. Eny ary de toy izy mifanarovanse Alvina. De zao satria efa hitako ianao namamamy, na de nahazo sazy azy ianao de nitanterahanao aloha ny sazinao. Ary jereo fa mbola nomenao kilalao tsara be koa i Alvina. Sady tsotra ianao no afaka misangy amin'ny Alvina. De iteny amin'ny mama hoe raha tsy mahavita toy izao ry mama zany lazay mama fa dadany Alvina zany, de tsy tiako. Fa izy ny tiako, ty namany mama ty zany ny tiako e. Raha vo Alvina. Sady matoa ane mama miresaka azy foana amin'ireny sika sy mama lohany atoy reny, de tiany mama koa ne izy sa tsy zany ry mama? Tena menatra nareo roalahy marina. Le Alvina kaiky ty mangala-baraka ny mama. Ka sa mama ary ve zany milaza fa tsy tia mama izy io? Eny anaka, matoa sika miaraka aminy de sady tiaka Alvina keliko no tia mama koa izy io. Tsy masika sady tsy mitezitra mama ve nefa Alvina? Hitako fa malahelo azy mama rehefa tsy mahita azy. Za koa zao rehefa tsy mianatra de ho any amin'ny zareo, de any aho miandry amin'ny mama. Tena tsy nisy mpiky izay nambaranao tamiko mikasika nyty Alvina kely ty Rozy de izy mihitsy izay rainy ka namela irery azy taminao sady nanary azy. Azonao an-tsaina ve fa tsy nifoko irery ihany ny babonao ry mandrava fa ny fonjanako ihany koa? Tsapako zany ravako. Matokisa nefa ianareo mianaka fa izaho arinareo, ianareo toko. Eny e, faniriana daholo zany netsika fa Andriamanitra no mahalala an'izay atao. Ny tena ivavahako dia mba tsy ho zahay mianaka ihany no babonao fa ireo rehetra mahatsapa fa azo anteherana sitokisana ianao. Sefo ahoana zay madame? Mba alefaso kely aty amiko ange Rozy? Eny ary madame. Ono ary Eliane? Ahoana Sefo? Nakaizy Rozy fa misy ilainy madama azy, fa angamo tsy niasa alina izy no tsy hitako amin'ny efitranony. Natory maraina tao ihany izy Sefo fa mbola nisy dia kely nalehany vetivety. Ka efa milaza aminareo kosa ne fa raha misy dia ataonareo toy izany dia tokony milaza amiko ianareo. Ka tsy dia ho elana izy Sefo e, efa ho avy izy angambo izay. Miandry azy ary fa tianeny izy raha vao tonga? Eny tompoko. Aleo aloha lasa tsara any Sefo dia antsoko ainga ny kaly iny saotra hatreo ny afenina. Izay fa lasa. Aleo antsoko amin'izay. Allo? Fa mbola aiza foana dry e? Efa miresaka tao amin'ny Fleurisy ato aho. Ka miakarangana aty fa ilainy madama hono. Avy dia mijirany amin'ny efitrano fa ho avy any aho zao. Ary tena misy zavatra feno reto ankizy reto amiko mihitsy mahazavy zao ny zao fa zao vao tonga Rozy. Aleo avy dia za mihitsy niditra mialoha ao aho miandry azy. Fa ahoana ke? Mitady andry hono madama. Dia nitady andry teo ihany koa Sefo. Andaholo moa any amin'ny efitrano ndry dia ihany miresaka e. Fa efa ela be angano ny tadiavany ahy teo? Voalasa izy dia iny any Antsoandry iny ka. Dia ahoana hoy indry? Nolazaiko fa mbola lasa nisy dia nataondry kely vetivety any ivelany any. Tsara zany. Aiza ry aloha ny akanjo fanaovako izy loko aingana fa sotra hatreto hoe zao aho vao misolo. Za koa tena variana niresaka tamin'ny kala ratsy ireo tao an-dakozia taoko. Fa zaho nanome vola izy mba ho tambiny fanampinareo ahy dia tiany indry 50,000 iny efa nomeko izy 3 miravavy. Milay kosa zany ko. Zao vao voapirofo fa misy olona miaraka amin'ny Rozy zany dia miray hevitra amin'ny daholo ny ankizy ary manafina ihany koa. Efa somary namamaina ihany zany tatoato. Aleo aloha rahako moramoreny hahalalako hoe izy ilay olona.
Ary tena mafivava mihitsy reto ankizy reto a. Ndao amin'izay fa soatratra eto sika. Aza manao tara-pitsoa moa amin'ny manaraka fa traingo eo ny sika e. Sady izy nilaza tamiko fa hidina kely an'Ambositra hono raha-pitso. Aleo ary avy dia ho any amin'ny sefa. Eny e, mandeha anary. Mitady ahoana ianao sefa? Mipetraha mihitsy aloha anao fa resaka kely indray sika. Eny ary sefa. Tsy hamerina ilay fanontaniana napetrako taminao taloha intsony amin'ity ianao ohatrany somary miovaovy ity a. Ka efa mba niezaka ihany anie sefa hoe, sa ve mbola... Antsio maraina izao dia nitady anao madama, nefa tsy teo anao sa tsy marina izany? Teo ihany sefa mbola nisy dia kely nataoko. Efa nilaza izany tamiko tokoa Eliana saingy sa milaza amiko ve izany ianao fa marina izany? Eny sefa, marina izany fa tsy misy laingako. Ny mampalahelo aminao Rozy a, dia izaho tokony hanampy anao sy aro anao indray ity no hanafenanao. Maninona kay no manao an'izany amiko? Sefa tsy misy zavatra feniko aminao izany, tena marina e. Indray ary fa tsy hanery anao a, nefa tsarovo fa amin'ny fotoana farany amin'izay hahatratrarana anao, raha marina ny ahiako dia tsy maintsy antso sy ilan'ny fanampiako ihany ianao. Dia inona no avaliko anao amin'izany? Matokisa ianao sefa marina daholo izay voalazako taminao teo. Mieny ary, tsy maninona fa mandehana aloha fa ilain'ny madama ianao. Eny ary sefa. Tena mampalahelo aty zazavavy ity. Inona reny dia mahatonga azy tsy ilazany marina amiko e? Mbola ho hita eo ihany ny toyiny, fa ny azoko antoka aloha dia ny fisian'ny olona miaraka aminy, ary mahafantatra izany daholo ireo ankizy ato matoa nisy izany volany menandry zareo izany. Allo, manahoana mandrava? Manahoana Rose? Efa ny an-trano anga ianao? Ie, eto ambony fandriana mampianatra ny Alvin. Ka tsy mandrebireby anareo mianaka ve raha mba miresaka kely tsika e? Tsy maninona ka. Fa izy izany ry mamy. Tonton. Ka zaho koa mba te resaka aminy. Fa izy izany mitabataba izany e? Ka i Alvin koa nene te resaka aminao e? Omeo vetivety ary aloha izy e. Allô, manao ny tonton? Bonjour mon grand, inona va branché? Mianatra eto izahay sy mama dia masika be izy fa tsy mahay hono izaho dia tsy mahazo makany amin'ny tonton tsony. Ay, mianara tsara ary aloha e. Dia rehefa malalaka asaiko tena isondray dia mandeha makaty an-trano a. Za nge tonton mahay be ny moyennako izao 15/20. Bravo i Alvin, mahay kosa izany kaiko. Izany mantsy anie, tsy tiako mihitsy ny mamy io mbola lazainy fa hoe tsy mahay hono izaho. Ay, ataovambolimboli kokoa dia omeko zavatra tsara be indray manaraka e. Ie, fa maninona kany tsy raha-pitso amin'ny makany. Mbola misy asa mainka ataony tonton dia tsy afaka makaty aloha i Alvin e. Eny ary, io ary mama. Ve resaka? Zao Rozy a, iainga raha-pitso any Ambotra aloha izay dia sabotsy miverina. Araka ilay fanilazako anao a. Tsy ela be ve izany? Ka hitanao ihany fa amin'io fidinako an'io izao no ananganana ny comité de soutien, moa amin'io ihany koa no anaovana ny fanambarana pomba ofisialy ny filatsahako e. Eny ary, dia mitondra mbavaka anao izay mianaka. Fa misy vola ho alefako amin'ny haingo vola ho argent de poste-nareo mianaka any, dia mahasotoa miasa a. Misotra betsaka, dia tongava soa ianao, mba mifiapaitso ihany moa na dia izany azy. Eny ary, izay ary fa mandra-piaona nareo mianaka, veloma amin'ny Alvininao e. Izany io ny veloma e lahy. Merci tonton, de bonne nuit. Merci de bonne nuit ihany koa nareo mianaka. Mandra-piaona misolo dia tsara mandry ihany koa ianao. Fa hono ary mama? Avy indray ianao izay a. Fa maninona kany tsy mahazo matory aty amintsika tonton e? Bediny taty izy dia tsy mbola mahazo matory aty amintsika fa amin'ny manaraka dia tsika mandeha any aminy. Sady mahafinaritra be ny any amin'ny zareo ry mamy e. Dia raha any ve sika no mipetraka dia tamana any e lahy? Tena tamana ako. Satroko aza mandeha any amin'ny zareo foana, fa betsaka olona miditra amin'ny zareo dia miresaka izany hoe politika izany hono. Ka izany anie no asany, mpanao politika izy. Ay ve? Aleo matory amin'izay fa raha-pitso indray ka. Mandeha any ara-pirinina ka e dia vonoiny jiro. Dia mifoha maraina ny zanako sotara. Bonne nuit ary mamy. Bonne nuit koa Alvin.
ankizy avinga ianareo e? Fa inona no hitan'ny sefony miantso? Eno a? Vakio ngety e? Ao hoe amakiko azy. Amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia samy manao ezaka an'izay fomba fantany fa ahalany azy ireo kandidaty tsirairay avy. Ao ny manao ny famiriana mpanao gazety, ao ny manao fionana ara-panatanjahantena, ao ihany koa ny mikarakara fiaraha-misakafo. Fa ny kandida sasany kosa ohatra mandrava dia ny miresaka amin'ireo olon-tsotra eny an-dalana no nataony. Anisan'ireo andriambavilanitra Antananarivo. Niezaka nanantona resaka taminy izahay nefa tsy nahazo azy satria dia niara-nandositra anay sy ilay zazavavy anankiray izay niresaka taminy tetsy amin'ny zaridainan'ny komuna. Fotoana fotaoriana io nantsirandry zareo ny mpanao gazety io anefa dia tonga ny mpiara-masy aminy sady mpiambina azy ihany koa. Nandrahoana anay miaraka amina zazakely tokony 12 taona tao anaty fiara. Izay vao marina fa zanaka an'ilay zazavavy niresaka taminy. Izany ve no laofidiana senateur? Mendrika antsika ve izany? Hoadray, fa naniny ao vindreo relianina fa torany Rosia. Rosia? Malaky ianao tonga dia fa naniny indray re izy ity sefo hoe. Ao aloha ampandrio etsy ambony fandriana etsy izy. Angany ianao. Dia akatony ny varavarana sao mandalo madama. Io fa mahatsiaro tena kely izy. Rosia, Rosy, fa maninona ianao? Fa naninona teo sef? Makaina tsara aloha ianao fa mbola reraka be. Tsy maninona tsony ka aiza ilay gazety teo? Tikia, tena Rosy tsy mandrava mihitsy ty voalaza ato anaty gazety ty. Matoa manaitra azy io lahatsoratra io. Mino aho fa tena tovolahy ty mihitsy no miaraka amin'ny Rozy a. Isaky ny mahita na maheno resaka mitiasitra azy mantsy izy dia misy foana ny fisehon-javatra toy izao. Na inona iseho dia tsy maintsy resaka aminy aho rehefa avy eo. Nanahoana ianao izay Rozy? Efa mba azoazo? Eny sefo, efa tsy dia manatsony aho. Eliana, raha tsy artiste dia avelao mba hiresaka manokana aminy aloha. Eny ary tompoko. Zahay ary fa tena sisika amina fenina. Lasa kia aloha Rosy a, rehefa avy eo indray mihoana. Misaotra kia. Miainanao ary asefo. Izao Rosy a, ny resaka fanaovako aminao eto sanatria hoe enquête na zavatra hafa. Fa matoa mangataka resaka aminao manokana dia averiko aminao indray fa fitiavako anao izany. Tsy mba tsapanao ve fa mipetraka ho tondrainao mihitsy hatramin'izay niarahantsika niasa tato izay? Tsampako izany sefo. Nefa dia maninona no manafinamiko ianao? Izao Rosy a, tsy mbola ny saina ny animbanao amin'ity asanao ity mihitsy na dia iray segondra monja aza, fa ianao no mieritreritra zavatra hafa amiko. Diso izany tompoko. Tena niraisiko sahala amin'iraiko izay efa tsy nananako tsony ianao. Dia sahanao ve no manafin zavatra amin'irainao? Maninona ianao no tomany? Satria mahatsapy ianao fa marina no lazaiko taminao. Miangavy ianao azana fenana. Keriko daholo eny resaka ireo sealianina teo e. Na izy niantso anao tamin'ny telefona, ireny sika sy anao nasaina manokana hikarakara sakafo ilay tovolahy latsaka senatery ireny, ka nahatonga anao hamaky fitaovana. Ianao safotra raha vao nahita an'ilay tovolahy tao amin'ny tele, ary profarany tsy azonao lavina dia io gazety vao nivakiantsika teo io. Maninona no isaky ny misy resaka mikasika io tovolahy io no misy zavatra mahazo anao koa? Tokony tsotramiko ianao fa raiki-pity aminy na mifankaty aminy mihitsy aza. Asa na hamaly azy ianao na tsy Rosy? Miandry sy miaino anao a? Sefo, fantatro fa marina daholo izay voalazanao rehetra teo, nefa tsy nilaza. Na ny marina kokoa dia nanafina an'izany taminao aho. Satria fantatro fa ny tsy mpifehezana atao amin'ny hotely dia tsy ahafahako manao an'izany. Diso aho tompoko. Ny olona azo lazaina fa klientsika, nefa tsoroko aminao fa tsy taty noho ny fankahita izahay fa efa tany velany.
Manaiky izany ianao fitovilahy iny miaraka aminao? Manaiky tompoko, nefa araka an'izay voalazako taminao teo izay ny marina. Izany hoe raha azoko tsara dia ianao no nanao fotoana tamin'ilay indray ariva iny fa tsy madama mihitsy a? Lazao amiko ny marina Rozy. Tsy nanao fotoana taminy ase fa nisandoka ny anaran'ny madama ianao mba hahafahanao mahazo azy misakafo aty? Dio izany tompoko, tsy marina izany, fa tsy nampoziko mihitsy ny fisian'ilay zavatra iny. Rozy aneno anaranao nefa madame Licole no nisoratra tamin'ilay bouquet de fleur. Izany ve tsy lainga miompapa raha Rozy? Izay ny marina sefa, tsy misy lainga izany na dia iray aza. Izao Rozy omeko 2 andro ianao hanamarinanao izany rehetra izany amiko. Tsoriko aminao fa manomboka miayay anao madama ary hampiakatra anao eo amin'ny flankevim-pifehezana na ny conseil de discipline, ary aza iverinao fetra farany izany teniko aminao izany. Fiandaniako aminao aza, ary raha voaporofinao ireo rehetra voalazanao ireo dia vonina hiaro anao enatrehan'ny madama. Raha tsy izany kosa dia malahelo ana dia nisaraka aminao satria izay iray na aho na ianao no tsy maintsy voaroaka hiala ato. Ka anjaranao no mandinika Rozy. Maneno ny telefônina mama. Tonton ty miantso amin'ny mamy ty. Allô? Manao ny tonton? Mon grand, salut toi. Mitomany mamanay. Fa maninona hono mitomany izy Arvininy? Tsy haiko fa avy any am-piasarana any izy dia angamba bediny tsy haiko. Omeo ahy ary aloha izy. Iny ary. Tia mama. Dia fa fao tsara aloha ny ranomason'ny mama. Ao fa fako amin'ity misarako ty. Zay. Allô? Manahoana Rozy? Fa maninona ianao? Manahoana ianao? Tsy misy inona izany fa ialviana koa ny be filaza aminao eo. Tsy toy ny feonao mahazaza tokoa anie izany feonao izany. Lasa ho amiko fa misy inona e? Efa tonga any Ambositra nga ianao? Somary mbola nitanana toteo tsirapetsy fa mbola nisy asa kely nataoko e. Rozy mihaino anao fa nisy olana vita ny ampiasananao tany sa ahoana? Tsy hoe misy olana fa tara tamin'ny maraina le avy any aminao iny dia somary voateny. Dia misy olana amin'ny asa ve? Tsy misy ka. Ohatra lasa malaino anareo mianaka izany aho Tsy maninona re izay fa aza mieritreritra ianao ataovy tsara ny asa. Omeo ahy aloha Alvinina. Tonton. Tambatambazina tsara mamy Alvinina. Dia safosafoana izy atory dia bonne nuit Alvinina. Bonne nuit koa tonton. Zay ary fa bonne nuit ianao. Dia matory amin'izay ary moa lasa mampalahelo le zaza. Tsara mandry ary. Ohatran'ny malaheloelo anie ianao izany Ramose. Tena misy zavatra feno Rozy amiko mihitsy ilay tsosolo. Mety voateny tamin'ilay fahatarano maly iny angamba? Tsy haiko fa tsy mety milaza ny marina izy. Mino fa mety ho izay mihitsy angamba na misy olana indray teo amin'izy ny reniny. Moramora ihany se miditra amin'ity tanàna ny chance ity Ary ohatran'ny be olona anie eto izany Ka tafiditra amin'ny komina ny Laka izy ity ary anisan'ireo fokontany beponina indrindra ato amin'ity komina ity. Janony kely aloha aloha Ao ary. Manahoana ianareo? Manahoana Fa misy inona eto no maromaro olona be toy izao Misy mariazy ao dia izany no mahabe olona toy izao ka. Mbola miakina amin'ny diosesina Ambositra moa ny fiangonana eto aminareo? Eny to. Fiangonana katolika izany ity misy tokantrano 520 zareo no natao mariazy androany. Zany dia mopera firy manao an'izany mariazy be tabe izany? Mopera directeur ihany ka. Dia ohatrinona izany izao ny mofo gasy misy kafe ve? 20 mofo Ramose dia 200 ny kafe. Mahery ny kafe Tena mahery be io Ramose. Ao ary ome mofo gasy anankiroa aloha dia asiana kafe anankiray Ary tongotangorona be ho aho ilay izy eto aminareo sa inona no mety ho antony izao? Maheno ny feonao izy dia tia hitanao ka. Tsy anao ve moa ilay mpanao tantara sy mpiteny ao amin'ilay radio iny? Mety mitovy angamba fa tsy zaho iny ka. Mety ilay raha lako miasa amin'ilay radio filmanie angamba izany.
Ilay milalao an'ilay tantara hoe fanjava. Zahay mihitsiny malaza be aty aminay nge ny tantara eny Ramse. Dia maheno feonao ry zareo dia izay mahatonga azy mitangorona eo. Eny mifanakaiky ihany moa ny anarana hoe mandrava sy fandrava ka tsy dia maninona angamba raha ohatra mety etran'izay izy io. Sany io fa tsy Ramse ve izany ilay hitanay tamin'ny gazety sy heninay tamin'ny radio hoe hilatsaka ho fidiana? Za tokoa iny fa mbola tsy afaka miresaka betsaka aloha tsika izao mba mbola tsy fotoanany. Avy ary aloha hinana mofo gasy daholo Io dia mba ame mofo gasy 90 dia hozarana amin'ireo ankizy ireo. Dina tany aloha le tsirisolo hinana mofo Ho avy Ramse ataovy mofo gasy koa dia asio kafe iray ary mahafinaritra ny ety aminareo izany Ka mba efa miakatra kosa nge vokatra Ramse dia mba miara-paly amin'ny zareo mpanao mariazy izay. Tsara izany ka. Eny ary fa dia ametraka ny veloma mandram-piona aloha amin'ny manaraka indray izay miaona Dia misaotra betsaka ny Ramse mandrava dia tonga avasoa amin'ny tanjona iriny Eny ary fa raha vao tonga ny fotoana dia tsy adino koa ny mitsidika voalohany anareo ity kianja. Veloma Ramse ahoana solo vakio anety amin'ny gazety ity Ahoary hoe fa oviana no voan'ity gazety ity le solo. Tena ny ampitson'ilay sika niaraka tamin'izy mianaka ity Ramse Marina izany. Ary izao voazoko ny nampitomany an'i Rozy. Mety nahita nyity tany ampiasana tokoa ngambany izy Kanefa ve dia isy hamarika fa izy mianaka io? Ka na tsy izy mianaka azy anefa na ny fahitan'ny fanaratsiana eo anatin'ny gazety fotsiny dia efa ampiarapalahelo azy. Tsaroko mantsy ilay teniny tamiko hoe zakako ary tsy tiako raha ny avy amiko no entina andotoana sy hanaratsiana anao. Nefa dia io izy fa mivoaka solo. Tena mba tsy mety kosa izao Ramse Ny aza adino sery solo tous les moyens dia miezaka ny adverseranao hanambotsana anao sy handraraka anao arak'izay azony ataony. Eny fa na dia ny fiainanao manokana aza dia mety hidiran-dralahy mihitsy Dia ahoana ity? Ka tsy azontsika sakana intsony ity satria efa voasoratra. Miezaka mandravona izay mbola ho avy ny tsy maintsy ataontsika. Zaho aloha teny aminao ihany hoe nefa mety tsy ho sitraka ao izany. Maninona raha janona mihitsy aloha ny fiarahana amin'ity Rozy ity Efa ny vakiany zalahy io ka raha ny miemotra amin'io tsika dia vao mainka ho heverin-dralahy fa matahotra azy. Aza taito sery solo fa tsy mbola mpahafiry ny mafy faneretantsika io matokise Dia lasa resabe teto ambositra mihitsy ilay lahatsoratra ny gazety. Jilaam-boto ny sasany manety voninahitra ho ny hafa dia samy manana an'izay filazany ny olona. Hafaliana moa izany ho an'ireo mpifaninana taminy. Tsy vitsy koa nefa ny nakaheran'ny mandrava ka nandefa SMS ho azy tamin'ny telefônina sy niderasy tamin'izy niditra tamin'ny radio tsy miankina iray tao ambositra. Betsaka no nitsikera azy tamin'izany. Tsy niahatra nefa izy fa nambarany fotsiny hoe tovolahy mbola tsy manambady izy ka atsoiny ve ny mity mandritry ny fotoana hanomanana ny fahampielezan-kevitra. Ny antso an'i Rozy izy talohan'ny nidirany nanao famelabelara-kevitra tao amin'ilay radio. Tsy nanana havaly Rozy fa ny ranomasony sisa eny tao anaty antso telefônina tamin'ny feo malefaka voton-dranomaso hoe ny tompo aneo ombanao. Say ary tsy niemotra tamin'izay efa nokendrena nefa mandrava. Tozary ery lehibe ho azy indray aza io afatra fohina alefan'ny olon-tiany io. Tsy maintsy miaro ny voninahitro sy ny fitiavan'ny Rozy ahy ary solo. Zaho ariny ary izy toko. Dia nitodidona monjy any Antananarivo indray izahay rehefa ny ampitson'io. Tonga ireo namany mandrava nao ny tomban'ny fampelezan-keviny. Nikarakara alim-pandizana miavaka teny amin'ny hôtely Paon d'Or ny antoko misy anay. Mba tsy hampidina ny voninahitra mandrava satria nitondra namana navady daholo ireo kandida namany sady fanomezana tsodrano azy ireo alohan'ny hiatrenan'ny fampelezan-kevitra io. Dia nihera tamiko izy raha mety nitondrany an'i Rozy amin'io alim-pandizana miavaka io. Solo marina rehefa fa mbola tsy vadiko Rozy nefa olo tiako izy. Efa niaritra ny mafy tamiko ary niaretako ny mafy ihany koa. Mihera amin'ny raha mety azoko entina amin'ny fotoana io ve izy?
Eny, marina izany Ramose, nefa ny voninahitra ho ndray andro, baraka ndray andro. Matahatra ve se fa sao tsy ahay andry izy na tsy araka ny fitafy amin'ny hoan'io Antsy izany mihitsy ka. Efa izy no nahatonga ireny zava-nisy ireny dia mbola hisy hafa indray ve? Ka araka ny hevitra se ve izany dia ho ajanona izy fa hividy voninkazo ny alina, satria fantatro se tsara fa tsy misy akoatra ny raha ny amiko. Dia ahoana koa raha ohatra ka takatra ireo mpanao gazety nefa vehivavy hafa indray no netiko teny, izay mbola tsira amin'izay mety ho toetrany farany. Raha fantatro roso fa namonjy io alim-pandizana io ka nisy olona mpanaraka tamiko dia ahoana no mety hanjo azy isy? Dia tsy haiko intsony indray ny amin'izay Ramose. Izany ve sisa ilay antony hoe solo mpanolotsaina ahy na antolo-kevitra nefa mbola olana anankiray no atentsika, dia hay izany raha sitraka-Andriamanitra ka tsika no olana solo. Eny, sarotra ny safidinao Ramose. Fa tena tsitraka se izany raha ohatra ka roso ny zava-tiako entiny eny. Ka tsy tiako ny ampilavanao fanondrony Ramose. Marina ny anse ary tsy lavaka solo, satria fitiavan'izay ahy izany. Nefa izao ny fanontaniako amin'izay ary, maninona kay ny olona raha tafotoana ka saika ny anjera no mitodika sy mijery ny tany nahatafotoana azy io, izay saika nampianjera azy? Dia hatson'ireo taolo razantsika ihany koa ary ve izany no hoe ny tanin'ny alavoana hono no tsy maintsy jerenana? Raha heverina fa i Rozy sy ny fitiavako azy no nalako ahy dia tiako raha izy ihany koa ny herenako ry solo. Ramose, manaiky anao ary marina ny voalazanao rehetra. Matokisa ianao fa anampy anao hatramin'ny farany Izany aneny mba hiriko ansery solo aza manaiky ho resin'ny olana izany. Raha misy olana na fahavalo mitady hanapika anse dia atreo avy eo anoloana izy fa aza mitosirana. Resy raha vao mandositra. Ahoana tsara hoe mampalahelo aky izy nefa tsy hitako izay atao, tena matahotra. Ka efa nazava tamin'ny sefy daholo ny zavatra rehetra ka iny indray no mbola atahorandry. Efa nilaza ary izy fa anampy andry raha misy ny landry azy na fotoana ivoandry. Ka tsy zanany fa inona nefa maninona ka raha lazaina dia hita eo izay atao? Tena sarotra be, tena sarotra. Rozy raha mbola raisindry ohatry ny ray tampo amindry ihany dia lazao fa vonina ny anampy andry. Ty ary vakio. Fa inona nefa ty fanasana monjy alim-pandizana. Enta ty ary hoe ka inona mampatahotra andry amin'ity? Aiza indray no ahita fotoana sarobidy ohatr'izany? Ka tsy vitako marina na ny akanjo entina amin'izany, ny volo, ny fikarakarana ny vatako rehetra. Alim-pandizana mihaja be aneky io fa tsy balongolava akory. Fa raha mahita hevitra nampianandry amin'izany voalazandry izany ve nefa izay dia vonina hamonjy an'io ndry? Ny aza adimindry fa raha tsy maintsy hitondra namana daholo ireo namany, nifindry tsy handeha dia tsy maintsy hitady hafa hiaraka aminy izy. Dia ahoana? Ahoana nefa no avy tadika an'izany? Izao Rozy hiresaka amin'ny Florisy Botsika dia tenenina koa vola tianao amin'ny coiffure. Izy namboatra ny volondry sy anao ny makiazy rehetra. Dia tenenina koa izy hanome ireo akanjo lamaody amidiny ao aloha anaovandry amin'io alina io dia toy izay koa ny kiraro, ny poketra, ny peratra sy ny firavaka. Mikahatra amin'izany anie sika raha tratra marina, tena risika be izany. Rozy tsy mba endrimy fa ilay fomba fiteny frantsay hoe ce qui risque gagne. Tsy misy atahorandry izany mila tonga alohany amin'ny sivy fotsiny ndry dia izay. Anaiky an'izany ve hoy indry sefo? Ka izy anie toa hoe aka congé hony oviana moa ilay daty ato amin'ny Somahal. Tena mety io satria mbola tsy tonga izy amin'io. Tsy misy atahorandry izany ho ahy io alaminy fotsiny saindry fa izay ny manao ny calcul rehetra. Fotoana tsara moahana andry amin'ny ahatsara andry io Rozy ary tsy mba rozy tsotsotra no iseho amin'io alina io
Fa tena Rose mavokely Mateo ty. Sy mamerivery mihitsy e. Otrony ngasenateur mandritry ny alina. Eny ary, matoky anareo a. Tsy misy manary amin'ny sarotra izany akia. Dia niezaka nanampy daholo tokoa ireo namako rehetra tao am-piasana. Nanomboka tamin'ny 5 no namboarina ny volo rehefa avy nandro tsara. Izany fiarahanay amin'ny rahavavy aby niara-gaiky nampiasan'ireo entam-barotra sarobidin'ny hôtely. Ny sasany manao ny asa fanaonay, ny sasany mitsikilo so miditra tampoka madama, ny sasany mibikabika fotsiny. Teo ny natsapako fa tena nifankatia tokoa izahay. Tsy manaiky hono zareo raha tsy izany manja indrindra amin'ireo andriambavilanitra tonga any. Fa alery mandrava raha vao nolazaiko fa afaka. Nipaikany tamin'ny 7 ora sasany alina. Nizay ny fiarany mandrava nentin'ny solo tonga aka. Navoaka ny zareo moramora avy any ambadika ary indre izy rehetra naovaova tanana sady nankahery ahy. Zay, ao tsara izao. Bonne chance aky izany. Iza foana ngasy le olo tiako izay marina. Lanonana nefa ty efa nomboka. Amin'ny 7 latsaka anie izao Ramse. Izay hitako seka niopra hevitra tamin'ny fotoana farany izy. Ka maninona raha antsona ny soferanao e? Efa raha nisy zany ave tsy efa niantso fotsy olo. So dia ry tovavy toa anjely kely midiny ry izany olona andrasanao izany e? Rose, tena eny izy irsia. Tsy naposiko a. Avela aloha amonjy azy mivitrivity sia. Malaky ary fa tena sahirana mijery ny sekony izy izany e. Rose, tena mety aminao ve mandrava izao fomba fitafiko izao? Tena tiako e. Tena anjelikely toy izao ianao. Mandrava, heveriko fa didy tsy maintsy raisiko ireny lahatsoratra an-gazety ireny, izay nohararaotin'ny hafa fa anjotonanao sy analana barakanao. Ankehitriny raha avako raisiko adidiny mamerina an'izany voninahitra izany manomboka izao ary izao ka mandra-pahavita ny fifidianana anao. Sotranao raha avako. Mandrava. Eny raha avako. Ho anao ary fitiavako anao no nanaovako an'izao. Tsy adiniko ilay fiteny hoe ny tany nahalavona hono no tsy maintsy hirinana raha avako. Andao ary fa efa hanomboka ny lanonany. Fanakay zary mandrava teo. Zaho koa moa variana nandeha tamin'ilay nanany teoko. Ohatran'ny telefonina izy a. Angamba lasa somary nivoaka kely. Andraso eo jereko vetivety. Ary tsy izy ve io miresaka amina vehivavy etsy amin'ny maizimaiziny io? Tena izy io. Dia rehefa tena mitazona azy mihitsy mandrava. Dia izao sahady ve? Tena tsy mampino izao. Aiza koa ary io e? Dia andeha andositra ho any anaty fiara dia ampanatitra ny sona. Tsy akory be ny masiny. Ny tady ahy izao dia tsy nahita. Lasa vitrivity aloha madama. Ao fa alefako amin'ny email ny numéro de compte dia ambala faso amin'ny alatsinainy a. Zay fa mialatsy indrindra aloha. Rose a. Rose a fa hoaiza ianao e? Rose. Tena tsy tiako ny ataonao. Dia ody a. Pe tsara velatsy ianao e. Jilamboty mi. Aza miteny mankoatran'izany Rose a. Teny olona ne tsy inako ane ny oliny fa hanampy ahy amin'ny fond de propagande fotsiny iny e. Mangina e. Tena tsy vanina ianao. Fandainga. Zaho fotsiny no mitonatona ty amin'ny andro alina. Dia tsy mba fantatra moa fa tiavako anao nanaovako an'izao. Tsy mitombo izany Rose a. Mandrava. Eny e. Tena zaho avao mihitsy fa tsy anjarako ianao. Mifona aminao avelao andeha hody. Antsoisa olo aka. Tsy marina izany e. Tsy marina mihitsy izany volazanao izany Rose a. Matoa napaka ny solanao a dia ianao rery ny tiako. Azoko nataony eny tsy nilaza taminao raha teo hanao dita ty ahy e. Saingy tsy fombako izany Rose. Ianao dia ianao rery ihany ravako. Ianao no tiako.
Manina no mitady tsy atoky ahy ianao? Ka tinona ny ataonao? Hiko loatra ne ianao ry mandrava e. Fantatro izany e. Raha tena tsy ahy ary ianao dia matok isahy. Tsy andaika na mitaka anao izany tiako iha. Oroy ary raha marina izany. Ao ary. Andao ary sika hiaraka mandeha aloha dia aterina mody amin'izay aho. Efa nisy efitrano manitra toristika ny aho e. Ndao ary e. Tsy miandry alina loatra sika no mamonjy fatoriana fa tsy maintsy miezaka mivozona maraina. Zao ary mandrindra mandeha sika dia milaza amin'ireo namako aho dia mamonjy fatoriana tsika. Way, efa misivy maraina marina. Allo? Iny kia? Iny aho zao? Tena raiky tory aho marina. Ekosite. Zay vao tratra fa elany ela. Aleo asiako soratra kely eto ambony latabatra eto amin'izay mba taitra izy rehefa tsy mahita rehefa mifoha. Miala tiny fa tsy afaka mandefitra tsony amin'izao zava-misy izao a. Anio ny tsy maintsy mivoaka ny marina na dia miezaka manafinarina ireo rehetra. Eto ty ny akanjo ao anaty sakosy ao ry Rindra. Ity ary madama. Iza no nampiasa an'ity alina? Iza ho any nampiasa an'ity alina? Tsisy ilazy nareo? Eny ary, hiantso polisy aho dia rehefa tsy ilazy nareo dia miala tsiny aho fa voatery atsakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Ka izay ny asa alina rehetra dia voakasika amin'izao daholo. Miala tsiny madama. Sao mba azo ifanarana ihany ianao alohan'ny iantsonao polisy? Tsy mila e. Na ianao aza hitako fa tsy mahafeny olona sainao fehezina. Tsy mbola hainao ny asanao e. Na dia efa ho fotsy-bolo ato aza ianao. Marina izany madama saingy izaho tokoa ny tompony andraikitra amin'izao ka miangavy ary azo atao. Aoka mba izany no hiandrona ny rihatra. Tsy anaiky an'izany isaiko. Ilaza ny marina satria tsy manatsisy. Ka mbola ho avy ny anjaranao. Nefa ilaiko izay nampiasa ireto ahy e. Izaho tompoko nampiasa an'ireny. Rozy? Eny sefitra izany nampiasa azy. Tena tsy napoziko marina. Mazava izay. Nefa na dia manaiky azy ianao fa nampiasa ireto dia tsy ho vitanao irery ny fampiasana an'ity e. Nalaiko tsakosoko tao amin'ny mangazay izy ireny madama. Ary nentiko tany velany dia tany nanaovako azy. Mariako aminao nefa fa matoa mbola naveriko izy ity dia tsy nikasa ny angalatra azy mihitsy fa nanaovako tamina fanasana alina. Nicole, fa manina ianao? Arina re tompoko mampitomany malalako e. Sao efa ho lasa dala ty rangahy ty, ka ny anarako avy no tonotonononao eo. Ka tsy mazava amiko anie izao madama e. Inona re tompony izao zava-mitrango izao? Aleo dia tonona aminao ny marina monsieur le candidat sénateur. Mbola veriko aminao indray fa izao ny Nicole. Tompon'ity hôtely ity fa tsy kiala ratsy pisoloka io. Piasa trano io, femme de chambre. Mazava aminao izany a. Fitaka daholo ireny hitanao ireny ary mbola profony izany dia jereo reto fitaovany reto. Entana amidy daholo reto nefa nentina namonjy boaty e. Tena tsy nabola io. Piasa trano, femme de chambre ve no asany Rozy? Efa manaiky ny atsondra izy madamo. Mba mamindra-fo aminy re. Ome fotoana farany aho mba hananarako azy. Azafady, tsy mila ny hiasa ato amin'ny fotsony ahy e. Ny fangatahany ireny anie no mba intserako azy fa zaza maditra tsy letra mibala ny fananarana io e. Ampy izay. Zarany aza mba nahita ny anona ho an'ny tato. Andray kosa madamo. Tsy mila ny hijanona atsony ahy e. Na dia iray minitra azy. Sécurité, esory daholo ireny akanjo eny anamindreny e. Ary esevy mandalo amin'ny comptable izy anao ny comptiny. Dia savao tsara ny entany a. Osta. Tena mafy loatra izany mahazo any Rozy izany. Maninona moa raha miteny sy miara-miaro azy izay? Misaotra indrindra madama. Misaotra tamin'ireo fitokisana nataona tamiko hatramin'izay. Na izany aza dia mifona aminao aho. Diso tokoa nefa safidiko izao no ny fitiavana tamiko. Veloma kiry ry anina. Velomina ireo rehetra.
ary misaotra tamin'ireo ny rahantsika tamin'ny fampandrosoana ny dia hotelitsika ity. Aza malahelo fa tsy fanadina akory sika na dia no ny asa trano aza no ny onantsika sy ny fankatiavantsika. Dia efa mimandry Rosy fa vao mandingana eto ny tongondry dia efa miantsony rendry ahy. Tena tsy zakako ny mahita ny Rosy. Tena mahampalahelo azy izy. Izany tokoa ve no atao hoe faly Desambra? Dia lasa moa izany Rosy. Mandalova ho amin'ny comptable dia ataovy ny comptenao sécurité. Mbola veriko aminareo fa savao izy eo ambana varana. Ny tena manontolo dia ny entany ihany koa e. Fa ho anareo sisako ireo, anatra ho anareo izao. Ary lasa mandeha vonjeo ny asanareo sy ny client e. Inona ary mampikaretina anareo eo e? Ary nakaiza ilay tovolahy teo? Efa lasa nivoaka izy tompo. Ampiasa tsara koa izay e. Tonana. Mandeha vonjeo amin'izay ho any asa tseto anjarako ny mitady izay hosolony. Madama. Ahoana e? Sa mitady inona koa ianao? Tsy mitady zavatra fitsony aho tompoko fa izao dia izao ihany dia ametra-pialàna hiala tato amin'ity hotely ity. Ahoana? Ampy angamba izay nanimpoko anao izay madama. Avelao aho hiala. Mahatsapa fa izaho tsy nahavoapeny asako. Ka nahatonga an'izao fisoron-javatra izao. Ray, dia efa ketrika ny maninareo mihitsy izany izao Izay filazanao azy tsy raharahiany vavonitra fa ampy izay. Aza misahirana ny anao ny compteko akory na dia kely aza fa avelao hijanona any izany. Ty andray any na ny ariary azy. Andao ry zalahy sécurité Ilay iza manko sécurité ny madama mahafatra-po. Zaho savao ny entako izao dia izao. Fa izao dia izao ihany dia tsy maintsy hiala tato amin'ity hotely ity. Fa inona ireny dikan'izao sefo ampiakariko aneny karamanao raha ilanao izany Tsy voahozina hiasa trano mandrakizay fa veloma ianao. Sefo Fa hoaiza ianao sa? Nametra-pialàna. Fa nanino? Tsaronao moa ilay resaka nataoko taminao sika ny aona voalohany iny. Ilay hoe tsy voatery hiasa trano foana? Izay indrindra. Raha mbola hiasa ihany aza aleoko miara-miasa amin'ny olona toa anao. Satria manino ianao no mitena izany? Ho avy tsy ela aminao ny fahafahananao an'izany ary mino an'izany ary Rosy Dia raha misy izany dia hiara-miasa sika? Mazava ho azy. Dia ianao no saika mitantana fa izaho no mpampandroso sakafo foana. Dia inona no tianao atao? Tiako tsinona izany asa izany koa. Na dia izaho aza ny tompony hotely na farafaratsiny miara-miasa amin'ny ankizy Izany no tena toe-tsaina mendrika Rosy Ary raha voatazona sy voafenao tsara izany dia androso malaky ny asanao. Dia hoaiza ianao izao? Mba hoaiza moa fa hody hamonjy ny tokantrano kely. Satria nahoana ny hoe tokantrano keliko? Hitanao moa fa mbola tokantena ny tena Andao ary araka andeha taksi sika dia mijery ny tranonao aloha izay vao mamonjy fidina. Tena fandaniam-bola be me izany madama Andao fa tsy misy dikany izany mihatra amin'ny fitiavanao Andao indray ariko. Zaho ilay nolazaiko hatrany am-boalohany. Io sipasipa io vao voaroaka tamin'ny zaza maditra mariny aiza indray izao nahita azy mifiainany nefa ty ireo miomana indray hiverina hiaraka amiko any madame Nicole. Antsony ary mama. Ka ho vita amin'izao avy aminao ny fiainana. Atao hoe izao izaza io. Izaho kosa aloha dia efa milaza aminao ary Rosy fa tsy ho vitako intsony mbola hiampika ny Alvina ny Nicolas. Aza matahotra ianao ary mama fa vitako ny zanako Dia ho fitaina amin'inona? Aleo azo azy izany. Aza matahotra ianao fa ny zanako indray dia zanako foana. Tsy omeko ary tsy atakaloko an'izany izy io. Izany moa Alvina kely mama Endry mama, sady zaho zao ry mama hianatra tsara koa dia rehefa lehibe dia miasa sahala ny tonton koa dia manome vola mamy. Ay sy aho hoe tonton sy ny fianarana aloha natao tsara. Ary lasa masika bebe ry mama. Be daholo sika sy mama. Ndao isika sy mama hamonjy ny efitranotsika. Ndao dia aza mitomany moa mamy. Ao fa hiantso ny tonton sika dia asaitsika mitady asa ho amin'ny mamy izy. Tiako foana moa mama Sambatra na miasa mama na tsy miasa.
misaotra zany zanako izany. Dia ahoana Ramose? Mahampalahelo be ty tantaranao ty nefa ny fampelezan-kevitra ny amiko amin'ny herinandro. Tena manahy ny toe-pahasalamanao Ramose marina. Tsy lamina mety tsy ny saiko solo raha tsy mahita azy aho. Io ary dia nampanahy hatrany am-boloana. Tena nankatỳ amin'ny raoziny lehibe. Dia inona nefa ny tokony ataoko satria raha izao no toy dia tena tsy afaka hidina hanao fampelezan-kevitra izy. Mba tsy nampoizikosa aloha hoe mpiasa trano izy. Tovovavy miasa sady tsara tarehy loatra mantsy raha ny raozy. Indrindra izy alaiko namonjy ampandrizany iza ny tsy talanjomatany na ny fihety na ny endriny na ny toe-batana na ny naiky daholo ireo namany ndraba na ny fomba fandiny ihany fomba sahala amin'ireny vehivavy mitrotrotra fahatany ireny fa milampy ihany. Dia tsy gaga raha izao no miseho an'ity lehibe ity. Allô? Ie. Izaho ihany ty ka. Va ahoana? Misy lahasoratra gazety hoe zazavavy mpiasana hôtely lehibe iray eto an-drenivohitra no miaraka tamiko. Dia ny gazety iny namoaka an'izany sy eny ary ao fa ampily aho misaotra ny tsy nanome vaovao. Fa inandray hono Ramose? Nampiantso mpanao gazety amin'ilay tsy madana tompon'ny hôtelin'ny Sandrozy. Dia nolazainy fa sandoka anarana sy asa irozy dia nivoahana. Ary nolazainy ihany koa fa olona iray latsaka ovidiana senatera no miaraka aminy dia lazainy eo anaty gazety ny anaraka. Grave be zany. Nefa na ny fampelezan-kevitra tia hanomboka amin'ny herinandro. Ny vahaolana aloha dia ny fahitana azy menaka ihany. Dia irozy sy adiny izany. Manahirana nefa ty solo ny trano tsika ty. Izy namoha telefona tanteraka. Fa andao aloha andeha hivoaka vetivety any ivelany ihany tsy hijerena izany gazety izany. Ndao ary. Solo ajanony hoe lesy alonjo fiara. Tsy irozy sy aviana be letry. Tena izy teny Ramose. Tena fanapitana farany ho any ka tatazina anaka solo. Aleo enjiako e. Rozy anjaso ahy e. Mama, itaontaony ny manendrika toky iny e. Mandahoana fa tsy tokony mitratra tsika e. Malaky ny zanako. Fa maninona kay no mandositra tsika ary mama? Rozy, anjaso ahy hoe. Andao fa lazaiko anao rehefa tonga any an-trano. Malaky e. Rozy. Ka mampalahelo an'izy mamy. Ireo mama nge e. Andray taxi eto tsika. Taxi. Tsy maheno vaovao mendan-drozy tsony izay hatramin'ny alany tao amin'ny hôtely. Na tsy aro nalahelo azy daholo izay rehetra. Indrindra taminay izany niaro anay namany ka nilazany tamin'ny madama fa nalainay tsokosoko ilay fitaovana. Mangina tsy toy ny taloha tao am-piasaina. Lasa tsy zarizary azy indraindray ny asa satria tsy teo intsony koa ilay sefo nahafinaritra sy nahay. Sefo vaovao no nitondra anay. Sefo sady masiaka ny kizekina. Isaky ny nisy fotoana kely mba nahafahanay rehetra miona dia toa irozy foana miresaka. Tsy nisy na dia iray aza taminay folo mirahavavy ka tsy mirotra dranomasy raha vao miresaka amin'ny mba azy. Farany dia niala tsy kelikely teo. Aiza angaha izay? Ry manjava lehibe, efa vonona daholo tompoko ireo mpanao gazety ka vonona ve ianao? Firy isan'izy ireo soso? Maro be tompoko, angamba eo amin'ny 7 eo. Misy olon-tsotra koa manaraka azy ireo a. Eny ary, na firy isany dia vonona ahy. Ampandrosoehatsa amin'ilay trano fanaovana-palandrisaka ary izy ireo. Mazava tompoko, fa tsy maintsy isy mpanao gazety kitikitika an'ilay afera ny Rozy a. Dia ahoana?
ny olona bolina hiaraka mivoaka tsy matatro mpanao gazety zany sinao ampianao analaka nyfanontaniana. Mahere zary ianao ry mandrava-dehibe ady farany no atrehanao io ary ity valandresaka ataonao androany ity no hitondra fandresena na faharesena ho anao. Miandry an'io daholo io no indrindra ireo olona mifidy anao any am-bositra. Vonina asia ampasoe ary zareo. Mangatakatsika ary tompoko angina kely fa hiditra ny candidat sénateur Mandrava ny arivo. Mandrosoa ianao monsieur le candidat. Mahazo toerana daholo ary tompoko. Alohan'ny hanombohan'ny fotoana dia tsara ny mampahafantatra anao monsieur le candidat fa saika voasolo tena atao avokoa ireo mpanao gazety avy eto an-drenivohitra na an-tsoratra na am-bava na an-tsary sy ireo televiziona misy. Tsara ihany koa no milaza aminao fa misy mpanao gazety telo avy amin'ireto radioparitra any Ambositra tonga eto ka omenanao ny fitenenana. Eny fa dia misaotra anareo mpanao gazety tompo. Tonga nanona ny antso ary arapaina manokana ihany koa nareo. Aza misalasala mametraka izay fanontaniana tianareo apetraka amiko eny. Faharoa dia misaotra anareo avy any Ambositra izay tany niaviko sady lasako raha teo koa. Eveko fa miandry izay vaovao entinareo any nivoaka any Ambositra ka dia midera izao fahafoza-tena anareo izao indrindra ny fotoana izay laninareo aty. Ka mba tsy halava loatra fotoana dia aleo avy hatrany dia omeko anareo fitenenana. Dia nametraka fanontaniana arak'izay fantany fa mety tokoa ireo mpanao gazety. Tao ny nahainan'ady, tao ny nahery-teny, tao ny nanevatera, indrindra ny niditra tamin'ny fiainan'ny Mandrava manokana na ilay vie privée. Hitako nivindrivina sy navesatra ihany ity lehibeko ity, nefa tafarina ihany izy ny farany. Lany ny fanontaniana napetraka taminy nefa ho atin'ny ray sasany. Nitehaka ireo mpanao gazety ary nilaza fa samy mijoro amin'ny heviny ity candidat ity. Asa na mbola mety misy fanontaniana farany tompoko alohan'ny hamarana antsika azy. Mba afaka mametraka fanontaniana ve tompo? Mandrava, ilay alvinina kely zanak'iroa io. Sy tokony hametraka fanontaniana izy sao hamoaka ny tsy ambaratelonareo. Ampianao izy teny sola. Omenanao ny fitenenana ary kovolankely. Alvin Johnson tompo no anarako. Zanaka lahatokan'ilay Madame Rose mpiasan'ny hôtely Laetitia. Voaroka no nitsiarana taminao. Fanontaniana tiako apetraka aminao monsieur le candidat. Rehefa olona ilatsaka amina toerana ambony taonao izao ve dia tsy maintsy manana roatra ny fahalenen'ny vehivavy, indrindra ireo tsy manana azy. Tsy voatery izany kely ary raha izaho manokana aza dia tsy mbola nisaina ary tsy netreritra izany mihitsy aho. Nandeha sy nivoaka ny gazety foana tompoko ny anaranao tato ato fa miaraka amina vehivavy efa niteraka ianao. Heverinao ve fa mampetro voninahitra anao izany? Ia, rehefa tiako izy dia izay no zava-dehibe ary tsy misy afaka andeso amin'izany. Niaraka tamin'io Madame Rose io ianao noho ny fahatsorany sy ny hatarany. Rehefa hitanao sy azonao izay ilaina taminy dia nialanao izy. Tsy marina zany. Mbola tiako izy ary mbola vola niaraka aminy aho. Satria tompoko tsy napozinao fa mpiasa trano mpandroso sakafo tao amin'ny hôtely fivatananao izy. Dia izany no nahatonga anao nity azy. Fa rehefa nanomboka fantatrao kosa fa mpiasa trano izy dia nandao azy tanteraka ianao. Asa nefa monsieur le candidat raha mba fantatrao fa sy mba tamin'io asan'io izy. Voaroka ny reniny niteraka azy izy satria maditra hono. Onjonjo nisy samy rery sisa no mitady izay ara-pakay mianaka isan'andro. Mitady ho lavo fanoloany indray ny reny. Tsy lavo toy ny azangamba tompo fa ikisona amin'ny tany mihitsiny. Ianao nefa no anton'izany. Fanontaniana farany apetrako aminao tompo. Fantatrao izao fa mpiasa trano amina hôtely izy. Asam-bany no fijerin'ny sasany an'izany. Manendry voninahitra ao ny hafa. Hanenjehananao koa nefa noho izao ianao hiatrika fifidianana izao. Betsaka nefa ireo mpiasan'ny hôtely nahafantatra ity tantaran'ny reniko ity no niandry izao fotoana izao. Fô na dia mpiasan'ny hôtely aza ve ny reniko dia mbola afaka manome sansa farany azy ianao satria fantatrao fa tianao loatra izy
ary nahavita izay farany sarotra indrindra teo amin'ny fiainana ho anao izany. Izay ireo fanontaniako tompo misaotra anao. Misaotra ny Alvin Johnson mpanao gazety mahay e. Tsy misy diso ny teny sereta teo mon grand. Manatony ety se fa ifampaikatana antsika. Ary eto anatrehan'ireto mpanao gazety rehetra ireto ry Alvin Johnson, zanaka lahy tokan'ilay zazavavy mpiasa tranon'ny hôtely no ilazako fa efa nity azy ary ny fiesy mbola nity azy manakizay. Raisiko safidiko izany satria fahotana angamo ny mity olona mpiasa trano e. Raha sitaksery Alvin dia tia hita azy fa malaelo azy loatra. Marina ve? Marina izany e. Ndao ary fa miandry anao aty ambadika aty izy. Io izy mitomany miandry anao. Rose, ilay malalako. Ave tia tratrako izany abako izany. Nahoana dia nandoso tany ianao? Mandrara, menatra anao aho. Tsy afaka miditra kosa nareo fa eto ivelany eto ihany no maka sary e. Sady fitaratra no manakana azy ireo ka azonareo alaina sary tsara. Raiso ny tanako ravako. Ary eto soroko ianao fa itianao foana mandrakizay. Sao dia mba fivitianana trehanao izao ry Mandrara? Tsy Rosa, vao maika aza ampandresantsika izao. Eny ary, eto soroko ianao. Avy koa ity sery Alvin. Merci tonton. Rakiza, avinga ianareo aingana e? Jereo io amin'ny télé io. Ay, ary tao nosoleka latsaka senatany. Toina io. Fa inona izao e? Jerenao ne madama io amin'ny télé io e? Ary toy Rose, tena tafita ihany kiala raha tiny a? Ay, fa tsy Rose ve io mandeha amin'ny télé io? Io mifanoroka amin'ilay tovolahy nalaza nilatsaka ho candidat sénateur io? Tena ampoizy. Visy re anako. Mifony. Matokisa ianao ravako fa ho fandresena be ho antsika izao sapitana antsika izao. Eny ry Mandrava, vonona hivavaka ho anao ary vonona hiara-disy ampandresanao ihany koa. Za koa ne mba nandray ny safidiko aminareo ry tonton e. Marina izany e. Tsy isika mianak'irery na isolo fa ireo rehetra nahafantatra ity tantarantsika telo mianaka ity dia aneo safidy ka hifidy anao ry Mandrava malalako rehefa tonga ny mpifidianana anao. Safidy iko dia ampeny ny Simone Menjanahary, ireo nanome aina ny Tantaro, ny Angeline, Lalaina, Mampitony, Oscar, Odilon, Jo ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lapiny teknika naina rafitondranay teto nandraikitra sy mpanatitosa Simone Menjanahary.